Zoma raika amby roapolo jolay telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tongolahy miaraba tongom-bavy ato anatin'ny miara-manonjy IBS ny radio mada izany ary dia isaorantsika ilay naharona ny fitantanana sy ny fitahiny ka fa antsika miaraka ato anatin'ny fandarana indray amin'izao andro vaovao izao. Isaoran'ireo teknisianina ety ampiandohana noho ny fikarakarana ny teknika na ny teknisianina eto amin'ny fohipena ny any amin'ny faritra rehetrarehetra ny ary ianao manaraka amin'ny fandarana dia isaorana manokana satria mahafohy fotoana mahafohy ny zavatra maro samihafa amin'izay hoe fanarahana ny fandarantsika izay. Zoma ny andro toy ny mahazatra dia efa misy ny mpandray anjara eto amin'ny fandarana izany ary dia efa ao akaikeo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina ny député Todsoa Andriamampandry zany ary raha ny fandaram-potoana eto dia hiakatra eto ihany koa ny solombavambahoaka voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa ny député Rastany izany rehefa zoma toy izao moa dia zay no mahazatra antsika ka dia manasa izany amin'ny fanarahana ity fandarana ity satria dia tsorina eto fa dia afana ny resaka eto fa na izany na tsy izany aloha zany dia mirary sohatra no an'ny mpanala fanadinana baccalauréat hafa misy ty baccalauréat telo amby roapolo sy roa arivo ty zoma zany ny anio dia mbola miatrika an'ilay histozio tantara sy geografia zany ny izay mamerina moa zany araka ny lazainy ny fanjakana no ny lazainy ny fanjakana dia mbola miatrika an'izay ka dia mirary sohatra ny hatrany andreo mpanala baccalauréat isika mianaka mbola be dia be ny zavatra azo resahana momba an'iny fa dia ho hitantsika eo ny solombavamboaka Todsoa Andriamampandry dia ataontsika hoe tsy atory voanjodina amin'izany resaka fampianarana zany efa ny tanàndraikitra ambony zany teo anivon'ny ministera misahana ny fampianarana ary tsy atory voanjodina ihany koa amin'ny resaka hoe fampianarana ambony ka dia manana ny olazainy tsara mihitsy hafa mihitsy mantsy ny fanazavana hoentin'ny olona izay hoe efa tao anatiny izany sehatra izany noho ny hoe fanazavana hoentin'ny mpitazana hoentintsika mpitazana hoentintsika mpanao komantera sy ny sisa fa ny député Todsoa Andriamampandry dia efa tao anatiny tao ka dia sady eo zany mampanao politika azy eo mahateknisianina azy tsy atory voanjodina ka dia ho hitantsika eo ny olona zay miaraba namana fa ny razava-manantany ndahoaryzatsika eny ary sodre misaotra ny rina aloha zany dia miarabandrina ihany koa tahaka izay ihany koa Josoa sy faly ao ambadika ao mety ve ty faly aloha satria faly moa mbola mandamindamina ny lafin'ny teknika dia ho antanitsika amin'ny faly ny fitezan'ny fandarantsika zany amin'ny alalan'ny sary zany mety ozy izy faly androany zoma fa raika amby roapolo ny volana jolay betsaka no tiatsika ambarana zany dia zay zavatra tiatsika ambary zay moa zany maro ihany koa ny zavatra tokony heverintsika fa hanamafisana n'ity resaka ity tena manasantsika rehetra tompoko anaraka amin'ny fandarana betsaka ny zavatra tsy maintsy horesahana betsaka ihany koa ny fivoarany vaovao ary misy ny vaovao mahafinaritra misy ny vaovao tena mampalahelo ho an'ny fandaminantsika azy angambany sady miarabantsika rehetra radio madama masovoan'ny MBS sy ny rehetrarehetra dia aloha ny vaovao mahafinaritra zany vaovao mahafinaritra sady andrasantsika rehetra dia ny fahatongavan'ny filoha Marc Ravalomanana any La Frantsa any Eropa ihany koa aloha dia tsoroko amin'izay mihitsy satria any izy amin'izao fotoana izao ka raha pitso fa roa amby roapolo ny volana jolay sabotsy no fiaonantsika ny filoha Marc Ravalomanana zany ao amin'ny le voile sur route des loges Saint-Germain io les Arpazons 91 180 no iaonantsika amin'izany ny filoha Marc Ravalomanana zay hitafany mivatana ao antsika malagasy any ampitan-dranomasina hitafany amintsika ihany koa hiresaka ny raharaham-pirenena mazava ho azy fa filoha Marc Ravalomanana efa nanambara zany ny amin'ny fanekeny ny fangatahany reo vahoaka mpikatroka dima reo miantso zay hiverenany hitantana ny firenena zay dia mazava ny soratra eto hoe no fotoany fampidiniantsika ozy izy dia amin'ny oasabotsy io zany amin'ny roa ratolakandro ny amin'ny hoavin'ny firenena miaraka amin'ny piray-tanindrazana eto Frantsa sy ny manodidina ka
alohan'ny andraisantsika ny solomaboaka todsoa andrimapandry zay efa miomana am'izao fotoana izao a de alefatsika aloha ty fanio-kevitra foy ao anaty minitra ray mahery sekondra vitsy ity avy amin'ny filomarika Karavalomanana ho antsika malagasy any ampitan-dranomasina rehetra any izany fanio-kevitra izany fanasana zany mivantana avy amin'ny filomarika Karavalomanana aorianan'izay dia eto Akanja am'izay ato amin'ny plateau ny miara-manonja ny tenaky sy ny solomaboaka todsoa andrimapandry ndasoara hoenotsika ho arahantsika izay antso ho an'ny fanasana zay ataon'ny filomarika Karavalomanana ho antsika malagasy any ampitan-dranomasina zay tonga eto Paris any amin'ny farany renivohitra frantsay ary mino aho fa efa niandro nareo za koa fa nanatelina fa tsy maintsy tonga aty ary eo aminareo fa de mirabatsika rehetra aloha zay monina ty Eropa ty sotran'Andriamanitra lehibe de lehibe fa matotonga tanteraka zao de fitahiny ty laza aminareo a zavatra manjo ny firenentsika na Madagasikara fa avy navitany toro le congrès régional de nanao congrès national nandray fanapakevitra ary tena tapakevitra hiaraka sika anaritra Madagasikara hiaraka sika amonjy andreo zanatsika jereo zata anazony ankizy nanala-bako maly nareo malala tsara jereo reo le sandoka sy resaka be fandrebo-lebena fotsiny de avelatsika amizao ve regny zafady amin'ny sabotsy voile 91 Saint-Germain les Arpajon les Arpajon amboroa otsika niona raha de tongafa fa miandra anareo avy nareo koa manantena eo namiko zay aloha fa de amin'ny sabotsy ary samy Andriamanitra eny ara fa de io zany am'le hoe asabotsy mifankahita fa beta be mihitsy ny namana zay miresaka amintsika sady omena kokoa izy député Todsoa ny avany Toulouse zao de efa mivombonina ry Zokobe Rapary ho avy miaraka an'ry Kelly Géant ry ray aman-dreny Germain ry Zokobe Bruno ny avany Montpellier koa ho avy masika be mihitsy zareo bobaka ny any Cassan ny any Brest ny any Marseille ny any Orléans miaraka an'ry Kelly zay efa tonga nisy fotoana tonga teto tanàna moa zany de ho avy daholo marobe de marobe mihitsy ny zany no ho avy anarika an'izay fiaonana miaraka amin'ny filomarika Karavalomanana zay fa de kopakopa tanana kokoa ianareo zany indrindrandrindra ihany koa zany ho anareo solomaboaka telo mirahalahy zay miaraka amin'ny filomarika Karavalomanana any de député feno Rahalambomanana député Fetra Rahalambo-Zafimbololona député Emilien Rambosalama de any an-toerana kokoa ho anareo rehetrarehetra zay zay manao ny fikarakarana eny ary efaka ko eto député Bogosy Todsoa Andrimapandry zay voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina rehefa miresaka fahaenitsika de Ambomanarina zay miaraba ny député Todsoa tsika zay hiaraka amintsika amindray mangilatsofonytsika menakafo satria raha miresaka fampianarana zany tompony tanteraka ny ato fa tsy atory voanjo adina am'izany ary tena iresaka efa tany amin'ny efatra 5 volana tany nefa nanaitra ny député Todsoa tandremo tandremo tsara fa tsy anjazy ty tontolon'ny fampianarana ity fa tena mila isainana tsara de iresaka an'izay tsika rehefa aveo miaraba député Todsoa miarabanao faniry miaraba ihany koa andrina ary miaraba ny technician rehetra ato amin'ny MPS ary ihany koa faly de faly miaraba nareo vahoaka malagasy rehetratra zay mieno ny miara-manonja eto amin'ny radio sy ny télévision MPS areo koa ny manaraka tsy tapaka miara amin'ny Facebook sy YouTube areo koa le malagasy namatsika avatsika any ampitan-dranomasina zay manaraka tsy tapaka atsika eto Madagasikara ary ankasitrahany ianareo fa isa tokantrano dia meny miara-manonja daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra lina tia fantatra ny zava-misy lina mba ahafantarana ny analizy zay ataontsika zany amin'ny raharaha-pirenena raha resaka politika io na sosialy io na toe-karena io na fampianarana io na resaka angovo io ninninona zany dia afaka resantsika daholo zany ary zay mahatonga ny vahoaka zany lina de lina ahafahantry zareo zany mamantatra zay zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena tahaka ny mahazatra moa zany faniry dia anio moa zany fa araka amapolo volana jolay dia
maro nareo a namana mpiaramonina fianakaviana zay manana anniversaire dia itodika manokana amin'ny ianaroatsika hoe araba tratra ny daty nahaterahana engany mba hitondra fanambinana soa ary fahasalamana hoanareo zany a ary tombo fahendrena hitombo taona eo ihany koa dia iarabana manokana iantsa sy iona zay mpianaka ireo iafaniry a de mitovy ny anniversaireny amaly fa roapolo ny volanina jolay de mirary soanareo ary mirary fahasalamana aminareo a ary engany nareo a mba ho modely amin'ny fianakaviana iray manontolo a ary tombo fahasoavana trany ny tokantranonareo a menaka avy kely zany a ao anatin'izay eo ihany koa zany dia fantatsika fa tantely amam-bahona ny fiainana maro ihany koa zany a no kanoto mandry reny mpiaramonina amitsika reny a ny fianakaviantsika koa dia mankahery anisan'ireny zany a ny tenako na aiza izy na aiza na eto amitsika na eto afovoantany na ny avaratra na ny atsimo na ny andrefana na ny atsinanana dia mankahery nareo a ao anatin'izay ary tsongaina manokana faniry fa misy zanaky ny ray aman-dreny namana havana eny ambo-manarina satria androany fotsiny zao faniry ny fitsapahana marina dia nisy anakenina ny fitsapahana marina teny ambo-manarina zay kolotsaina moa io mahafa misy ny ambo-manarina sy ateroka rehefa maraina amy dimy maraina iny a katramena marina dia mitanjozotra zany a ny afokin'olona mitsapa maraina ny tramanjoa de anisan'zany zay tsongaiko manokana eto zanaky ray aman-dreny raha mora mety zay tsisy vina ny mponina ambo-manarina sy ateroka fa ray aman-dreny zokiolona manana ny ajany manany maizy azy eo amin'ny tany amamonina de namoy ny zanany vavy matoa zany a izany ray aman-dreny tsika zany ka dia amin'ny masolomavomboaka ny madagasikara voafidy teny ambo-manarina amin'ny alalan'ny vahoaka nambo-manarina zay na voafidy amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy rehetra zany a no ankairezina ny andriamatoa raha mora mety de menakavy zay nandao an'izany zanany vavy fito amin'ny efapolo taona zany a dia ramatoa andria toarilala mina no anarany zany a koa dia mirary fampirona feno hoan'ny vady aman-janany ray amanontolo hoan'ny ankonany hoan'ny ray aman-dreniny zany ao anatin'izany ary tsy hitan'izany ihany koa fa dia miara-miombina raha koa zany a ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko amin'ny fikambanan'ny mpikabary fizami zay misy an'izany ray aman-dreny zay ray aman-dreny filo amboninahitra anisan'ny filo amboninahitra zany fizami zany zany a ny tenanay koa dia mankahery anareo ao anatin'izay zany fikambanana fizami zany mo faniry dia anisany manana ny ajany sy ny asiny eny ambo-manarina sy ny ateroka fa fikambanana mpikabary izy io ary manao ny adidy maro rehetra eny amin'iny ambo-manarina iny ny mitarika azy moa dia ny filoa tany rabe mananjara zay mavitrika ary tena bokosy ary mamioditra eo amin'ny fiarahamonina koa dia mankairanao rahalahy amin'izany adidy masina andraikitra lehibe zay tantaninao amin'ny fitarihana ny fizami zany amin'ny fanaovana didy sy ny andraikitra rehetra na akaratsiny io a na ankafaliana io a fa tena mankasitraka ny vahoaka satria za dia mahita maso mihitsy fa na voamaraina de eo foana ianao andriamatoa gadany rabe mananjara miaraka am'ireo mpikambana rehetra zany a ao amin'ny fizami ary akoatra ny fizami moa zany dia eo ihany koa zany a ny fimpia zay tarihan'ny président donné ambova zay tena mavitrika ihany koa amin'ny fanaovana didy sy ny andraikitra maro ary anisan'izay koa ny fitsapana zay tsy tapaka koa zany filoa ny fizami zany a dia mankahery ianao andriamatoa filoa koa ny fimpia maro de maro koa ny mpikambanao ao aminy ny anisan'izany a rika monsieur Richard monsieur Donné Andramena ry monsieur Roland maro de maro zany mpikambana mavitrika ao anatina fimpia zay ohatra zay ihany koa zany a iny a ny fikambanan'ny mpikabary
na botomita am'ray ambodiady ny saema maro de maro ianareo zany a fikambanany nipika bary zay anisany toteny eo amin'ny fiarahamonina ary miara-miasa akaiky amin'ny solombava miboaka zay isaorako satria ianareo no sofina sy maso ny vahoaka ary mitondra kokoa zany ny tatitra ahafahany fotony ahafahany mpitondra ny mpitantana zany a malala ny olana rehetra ary ahafahana mandray a fanananam-pakevitra zany a amin'ny ho famparisotsika ny fiarahamonina sy ny tananatsika zany a amin'ny ankapobeny manarak'izay dia tsy haikoa zany tsy hitodika manokana hoan'ireo olona marary zay maro de maro ka dia engany mba ho salama tsara iganareo na any an-trano io a na any an-toerapitsaboana maro dia mirary fahasalamana ho anareo rehetra zany a ny tenako ao anazany maro de maro ny nandefa SMS miantso hoe mba ataovy kokoko monsieur le député fa izantsika ho fitinana de ataontsika amin'ny manaraka indray zany a fa ny azo lasaina androany moa zany a dia kokoa manokana ho an'ny monsieur Rato ya madame Tina zay any Fianaratsoa zay anisan'ny miondana ny miara-manonja eto amin'ny MBS eo ihany koa i monsieur Roland zay mpitatra anatin'ny Sonatra zay mampitoa Antananarivo Fianaratsoa dia anisany a tena hoe manohana fantatra zany a ny filo Ravalomanana eo ihany koa zany dia kokoko ho an'ny Mevasoa madame Mevasoa ao a Mangarivotra Mahajanga dia mirary soanao a mirary fahasalamana ho anao sy ny ankonanao zany a ao anatin'izay zay ngamba ny amin'ny ankapobeny ny faniry zany no taridresaka sy ny fiarabahana atsika rehetra zany a amin'izao van'ny mpitaona izao ary mafana de mafana ny toedrara misy zavatra mampanahelo eto amin'ny tany sy ny firenena fa alohany anomboantsika amin'izay ngamba dia tahaka ny mahazatra ny teknisianina tonga de alefatsika ngamba ny asa sosialy a zay anisan'ny asa sosialy zay nataontsika zay mifandraika amin'izao fanadinana baccalauréat zao zany a de io zany a tamin'ny asabotsy farany teo dia ny farana ny koro maimapona faradoboka zay natao zay faradoboka tao anatin'ny telo volana ny nanaovana azy a fitonjato mahery zany a reo a zanaky ny fianakaviana reo zanakitsika zandritsika teny Ambohimanarina zany a niatrika izany koro maimapona zay ny raha ny tenanay a niaraka tamin'ireo mpiara-miasa dia mena koro maimapona izy ireo a ary mena ihany koa zany a ny polycopy maimapona zany a tao anatin'izay ary ankasitrana manokana zany a ny UCM Tsararay a ny mpampianatra rehetra zay nandray anjara ny mpandrara rehetra tatao amin'izany UCM Tsararay zany a ary tsy vitan'izany fa mpampianatra ny tena moa de na metoromarika ny tenako amin'ny fomba fiatrehana ny fanadinana sy zavatra rehetra atao zany a hiatrehana n'izany fanadina hiampanjakana zany a ary de nitsodranao ho an'ireo mpiadana rehetra teo Ambohimanarina ary tsy mpiadina rehetra ihany teo Ambohimanarina fa mpiadina rehetra zany a eran'ny Madagasikara ary nitsodrano ho an'izany zanakitsika zany ary nampanahelo tao anatin'izay faniry fa raha niatrika tamin'ny mpanao gazety ny filoham-pirenena tamin'ny alahady teo dia tsisy resaka na fitsofan-drano na fankerezana natao tamin'ny mpanala baka nefa adiny telo mahery izy faniry ny filoham-pirenena niatrika ny vahoaka malagasy tamin'ny lahady ny ampitson'iny nefa manala fanadinana le zandry zanaka de tsy mba misy teny kely amin'ny ray aman-dreny anao ary amin'ny ray aman-dreny ny eto amin'ny tany sy ny firenena fitsoman-drano a le zanakitsika tahaka ireny mampalahelo any ny zavatra tahaka izany a zany de midika manamaivana ny fanabeazana ny mpitondra amin'izao fotoana izao a nefa raha tsy asiana asiny ny fanabeazana dia tsisy fampandrosoana vanina mihitsy raha potehana ny fanabeazana faniry dia tsisy zavatra ho lavorary eto amin'ny tany sy ny firenena ka zay zany anisan'ny tena hoe mampanahelo amin'ny zava-mitranga tahaka izao fa ohatrany hoe mahasamy teny sahala hoe manosika atsika asa ilaza hoe inina ho potehana sy abadona ve ny vahoaka malagasy inina ho potehana ve ny fanabeazana zay misy eto amin'ny tany
sy ny firenena. Eny ary izay tontolo ny fanabiazana rehefa miresaka fanabiazana moa tsika de mifandraiky am'izay ny fampianarana samy hafa zany resantsika zany a fanabiazana fampianarana fa misy andraikitra lehibe ho an'ny tompona andraiky mpanjakana andraikitra lehibe ho an'ny mpisehatra anatin'izany tontolo ny fanabiazana sy ny fampianarana zany andraikitra lehibe ho an'ny ray aman-dreny andraikitra lehibe ho an'ny reo mpianatra izany ambaratsika izany efa nambarako atsika teo am-piandohana fa ny olona zay azo alazaina fa misehatra anatin'izany misy no miaraka amintsika zany am'ty androany ity fatatsika fa zay député Totosoa zay fatatsika ihany koa ny andraiky ny teoloha satria raha tamin'ny fitantanana an'izany ministera teo anivo ny fanabeazam-pirenena zay tale jeneraly tao izy nandritry ny efa taona mahery mahafantatra tsara an'izany ary izy dia mpampianatra mpikaroka mpampianatra nandritry ny taona maro dikan'izany ny sehatra zay tontolo ny fanabiazana sy fampianarana izay dia ao anatin'izany sehatra izay zany ny solomamboaka Totosoa Andriamampandry tamin'ny fiandohan'ny herinandro no naoraka Théa-Devos ty député Totosoa zany ary androany moa zany no voalaza fa hanomboana tamin'ny fitora sasany teo ny famerenana le lazadina tantara sy géographie zay maritra ora efatra moa zany ny faharetan'izany fanapahan-kevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana taorian'ireny fisavoritahana tamin'ny alarobia reny de ny amin'ny hoe misy lazadina fiandry zay anatanterahana zay famerenana zay efa nisy famerenana natao ihany tamin'ny alarobia tolakandro député Totosoa tanoany tamin'ny 3 ora sasany tamin'ny 4 tany tany amin'ny reo toerana maro samihafa de atao anatin'izay natao photocopie lay lazadina fa misy ihany koa no vakina natao soratinonina fa misy ihany koa no nadika teny amin'ny solaitra be tamin'ny lakre zany samy manana ny fomba nandraisany azy reo mpiambina zany ireo toerana maro samihafa zay nanatanterahana ny fanadinana baccalauréat naverina tamin'iny alarobia iny zany fa ny fandraika tamin'le filakevitry ministra de hoe filakevitry ministra milaza fa misy famerenana manokana mihitsy androany zoma de nanomboka tamin'ny fitora sasany teo asa vena no fikoropahana fa tsy voatonondra mato ministra tsara zay précision zay ny amin'ny hoe manana safidy ny mpianatra na amerina na tsy amerina fa na de zany koa za mbola adevitra be ny amin'ny ahoana fomba fikajina ny noty ahoana ihany koa no fomba fikajina ny soratra ho an'ireo ankizy zay hiatrika izany fanadinana izany zany satria fatatsika fa mbola tsy digitalisé ny eto tanàna zany fa mbola mamaky an'ireo taratasy-ndajahadina sy reo mombamomba an'ireo ankizy zany ka ny amin'ny faisabilité technique sy ny rehetrarehetra mikasika zany député Totosoa zay nanana traika efa sy mahafantatra momba zany ary ny karakara ny fanadinana maro mifanisy teto amin'ny firenena no mahafantatra an'izany de zay ny antony mahatonga tamin'ny lakamisy de niresaka tamintsika omaly iny sa oviny iny hoy zay tamintsika hoe ny ao rehefa mpitsabo no miresaka eo akaiko eo anloko momba ny tontolo ny fitsaboana de tsy mitsatsainka fa manongilatsofina raha ingénieur na travaux publics no miresaka momba ny tontolo ny lalana sy ny asa vavety de tena manongilatsofina fa tsy miaino ary raha DJ na organisateur événementiel no miresaka manoloana ny fomba fikarakarana spectacle sy fomba fampandizana de miaino tsara ka ity zany olona mpampianatra mpanabe mahay ary efa nitazona ndraiky mpanjakana ambony no miresaka indrindrandrindra ao anatin'izao fil de saisie zao dia liny sika menakavy eny ny version député Totosoa Andriamampandry atao anatin'ny fandarina miara-manonja iny izy député Totosoa zavatra tsy fahita atao anatin'ny 80 taona anatina mandaraina filohan'ny repoblika indroa misy fitina sujet ary misy fisavoritahana sy misy ihany koa zany zay hoe mitarika misy hatramin'ny misy fahafatesana mpianatra hony misy mpianatra torany misy mpianatra voendake misy mpianatra very convocation noho izany trangan-javatra rehetra izany député Totosoa ia alohan'ny tenako am'izay ngamba faniry dia mamelanao anao iondrikam-panajana amin'ny zandritsika sy zanakitsika zay nalabaka fa nisy ianotomandry zay safotra noho ny fahitana n'izany fitana sujet zany io ny sariny valosoa no mienjanary an'ny tsy ny avo
no ny fahaterana zany a tamin'le fitona sujet izy koa efa misy ny aretina zay mahazo dia noho ny fikortanana ara-tsaina sy ny ara-batana maro zany dia nodimandry teo am-panatanterahana ny fanadinana baccalauréat zany zanakitsika zany a zandritsika pray raha mitsitritrika zany ka dia miondrika aho miondrika mpanajana miaraka am'ireo ray aman-dreny ny fianakaviana ny ray tam-po ary mino fa nivoaka malagasy etra dia malahelo amin'ny tranga toy izao satria no ny tsy fiheveran'ny sasany ny mpitondra ny mazava-dehibe an'zany fanabeazana zany dia natonga an'zany zanakitsika zay nodimandry tampoka teo am-panatanterahana ny fanadinana baccalauréat zany areto koa dia tsy haiko ny todika manokana ihany koa ho an'reto ray aman-dreny zay nisan'ny teneniko tao zany faniry fa atao zava-dehibe dia faraikampanononana dia datora lui eny Amboamanarina sy monsieur Ravolana eny Anosy Vavaka Amboamanarina zay tena hoe ray aman-dreny ny tanàna faniry ary anisany ihany koa zany ao anatin'zany fizami zany zay tsy tapaka isan'ora miaraka amin'ny presidentania manao ny adidy aman'andraikitra rehetra na amin'ny fanabeazana io na ny adidy io na ny asa sosialy io na ny fikaparina io dia eny foana izy ireo koa dia mirarosoanareo am'izay fanentanana goavana sy andraikitra raisinareo zay hiditra am'izay am'ty resaka fanabeazana ty faniry indrindra fa ny baccalauréat zay anisany resaka be ary isan'ny hoe manjombona ny firenena am'izao fotoana zao ary afa-baraka ny firenetsika noho izay tsy fahaiza mitondra tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondro zao ny zava-misy am'ireny dia reny atao hoe kaboraraka ny fanaovana fanadinana ara-panjakana ny baccalauréat zany nge tsy hoe androany voanisy na tamin'ny heritaona misy foana zany atram'izay efa fantatra tram'izay hoe inona ny lesoka tamin'ty tao ty de tokony hatsaraina foana zany ary tokony tsisy tomika tsony zany ary am'izao fotoana tsika resaka zao tsony ke efa misy teknôlôjia foana me mivoatra ahafahana zany micontrôler sy ahafahana zany manatsara trany ny fanadinana eto Madagasikara tokony misy foana zany fivoarana tokony 0 zay mihitsy ny fanadinana atao eto Madagasikara ahoana teo aloha tsy nisy ninina fa voantonaka e zao fitondrana zao voatonga fanira sao de tsy hitantsika avoaka tamin'ny 2019 de nisy foana kely ny fuite na BPC io na bac io ary tsaroa fa ohatrany adintsika nisy koa fitonana BBC farany teo fa ty moa zany tena nisandraka eraky ny tambasotra sy tapoko hita-pirenena de io zany de tsy afa-mialatsony ny fitondrana zany tao anatin'izay io zany de rehefa hitondra hitantana de tsy maintsy misy foana ny atao hoe fanomanana ny préparation zany tsy misy 0 zay zany aloha voalohany isan'ny lesoka voalohany na fanomanana arak'olona io tsy misy nge ny olona satria nahoana tsisy ny fanofanana zay natao am'ireo olona reo ary le olona zay zatra nanao ny fanomanana ny baccalauréat tsy menao ny vacation 4 taona vacation fa 4 taona 3 taona 4 taona tsy menao nefa le olona ampiasainao sanatria taky ny omby ny fampiasanao an'le olona ny herim-pon'le olona efa mandao ny tokantranony ny ankohonany miasa mafy nefa maha-olona azy ny aindametean'ireo olona reo da tsy omenao ataonao tsitsinitsinina le olona atsona le olona rehefa misy ranao azy am'izay mainky anao ny aindameteany tsy omenao ny vacation tsy omenao de tsy manao le olona normal ny azy de zao le olona zay anolona azy soaniry olona tsopotsiponina fotsiny forcena fotsiny de olona tsopotsiponina fotsiny zany ny karakaraha fanadinana ara-panjakana zay saripady de tsy mahagaga zany na misy zao fitina sujet zay ray zay
io zany a tokony fantatra ny mpitondra hoe gouverner c'est prévoir. Rehefa hitondra ianao, hitantana ianao, rehefa hikasa anao zavatra ianao a de tsy maintsy fantarinao de milo mipetrapetraka daholo aloha, tsy maintsy mahay miplanifie aloha anao, miorganiser. Ahoana fomba organisena zany fanadinana ara-panjakana zany, ahoana ny contrôle. Zany zany tokony atao daholo zany, ahoana fomba hidirigena azy, iza no mitarika azy. Zany zany tokony hipetrapetraka daholo zany. Ary ty tany tena mahagaga ana faniry, miakatra plateau any amin'ny TVM ny ministra anankiefatra, ny seky, ministry ny fampianarana ambony, ministry ny polisy pirenena, ministry ny fitsarana, fa nakaiza ny maina. Raha matao ministry ny fanapetrapetra, aza miala-pa ianao a, aza mitsoaka andraikitra ianao. Fa tady tio fa fanomahana baccalauréat ange de tsy ministère ny enseignement supérieur irerika io fa ministère ny éducation nationale ny mpampianatra eny amin'ny lycée ange. Olona anatina ministère ny éducation nationale, ny mpandraraha, ny membre du jury ao anatin'le izy nge, ny secrétaire sy maro isan-karazany ke, mpandraraha ao anatin'ny ministre ny éducation nationale koa mandray anjara ao efa président du jury amin'ny baka teto Madagasikara ny tenako. Fantatro tsara io ny pitsopitsony amin'io, tsy nisy tomika. Efa nitantana ministre examen firy no ny tanterahana. Efa ao anatina taona ray a misy examen anankitelo, CPE, BPC, baka. Za tsy teny amin'ny CAE sy ny CAP 3 fois saika, efa tsaratsaka ny 5 zany no natao, tsisy tomika, tsisy zany fuite zany, tsy misy zany hoe alina manao fanadinana. Aizany misy hoe natao le fanadinana, iny le fitana sujet faniry, erreur grave iny a. Vita iny de miandry ady mifiny mpianatra vao hoe mivoaka ndray le sujet faharoa, de amin'ny efatra vao atomboka le izy de mirava amin'ny valo alina ny ankizy, misy amin'ny 5 ary de mirava amin'ny 7 le ankizy ao anatin'le izy. Na iny raha nandray fanapa-kevitra hoe rehefa nisy le fitana sujet de naembotra le izy de hoe amin'ny zoma zany no atao le izy. Tsotra ange zany e, fa vao maika zany le fanapa-kevitra na ampikorotana ny sainy ny mpianatra sy ny ray aman-dreny, ary ihany koa ireo tompona andraikitra maro teny amin'ny niveau centre rehetra teto Madagasikara. Alina ianao milika manao an'le izy, efa maisiny zao nke amin'ny 5 ariva de efa maisiny. Jereo nefa ny sekoly rehetra ny jiro ary tsy misy. Fa naninona zany ve de efa tsy hoanina DMLO ranga, firy volana DMLO hoe aisany tsy misy jiro de asina le jiro de miesaka ianao. Fa le tenin'ny misy ny angovo reny zao dia reny zany de tena hoe ohatra ny hoe mihevitra ny vahoaka tena hoe tsy misy dika mihitsy de miala-pa daholo zany le misy ny angovo hoe tsy nisy délestage nke tany amin'ny centre aniny zao fa nyrehatra ny jiro fa ny ampoule ny tsy misy e. Misy ange ianao rangaty e, ministre ange ianao e, tompona ndraiky mpanjakana ianao e. Zavatra ohatra zany ve de anlianao andraikitra de samy fanirika andraikitra zany zareo samy ministre faniry. Ny fanadina ara-panjakana zany dia problème d'État zany, problème ny fanjakana zany. Ary vaolana dia fanjakana ray manontolo manome vaolana, ary fanjakana manontolo ministera anankiroa no mandray andraikitra ao anatin'le izy, fa ny gouvernement ray manontolo miaraka ny filompelana no mandamina an'io, mandrindra an'io, ary tompona andraikitra voalohany amin'izany fanadinana ara-panjakana zany. Satria saripady io, ho avin'ny mpianatra io, ho avin'ny taranakitsika io, tady tio fa ireo mpianatra izay mivoaka ireo nge ny hitondra ny firenentsika e, ireo nge ny lasa tompona orinasa e, hitantana orinasa e, ireo nge ny lasa dokotera e, ireo nge ny lasa ingénieur e, ireo nge lasa de eritreto hoe raha zao zany le mpianatra ho zarina hoe isy fraude sady any amin'ny BPC sy ny baka hoe isy kolikoly, isy zavatra hafahafa de raiky tapitsaka ao amin'le mpianatra ve zany? Zany hoe ho fanabezana an'le zanakitsika ve zany a lycée-ny kolikoly sy ny fitona sujet de mpianatra tsy manininona zany a no hivoaka ao
de avena ohatra ivoaka dokotera avy eo na manindro na ry-tsainy raha ingénieurny abatema le olona ivoaka satria aefa foana zany le fitana sujet zay manambola no afaka zay mividy an'le izy raha manao trano ianao raha manao école ianao raha manao CSP anao de ola ray volana roa volana zany a de potika daholo de simba daholo izy ohatra zao hitantsika zao mba misy foto-drafitra sa natsangana école CSP voavy ny orana de dahoana faniry raha simba le izy ao anatin'le izy de ohatra zany ve nihita zay tsika ny tanànakitsika zay ho avy ny firenena mametra-panontaniana le izy a hoe ho tiana potehana mihitsy fe zany le fisainana malagasy le reo mpianatra ireo no ampandroso an'ity Madagasikara tsika ty de tsy makange raha misy zany de lasa tsy mahatokony malagasy tsony na ny samy gasy a eto toerana de zay zany a de zany ve no atokisan'zao mpitondro zao iavasaha am'izay a ampidirina eto toerana daholo ny vazaha no mitantana orinasa mitantana an'izao ONG maro isan-karazany zao de lasa hoe rehefa vazaha de mahay fa efa gasy gade tsy mahay satria fantatry ny olona ny vazana ny afrikana any zany a de kolokolo foana fitonana sujet foana de zany hoe tsy mametra-pantena zany izy hoe lasa misy aya hoe iza ny mahay de iza ny tsy mahay ny malagasy manjary simba nge ny sain'ireo mpianatra zany am'izao simba sao za raha hoe baka 2023 hony de mena sa le mpianatra nefa betsaka ny mpianatra mahay sy mamiratra fa de menatra hoe nisy fitona sujet be hony iny tamy 2019 koa nisy nisy nanana baka de miondrikondrika le mpianatra nefa tsy faotin'le mpianatra le izy lasa le zanakitsika no victime zany tao anatin'izay de lasa aveo zany ao de mamono afo fotsiny zany le mpitondra avy eo a de mena fotsiny le bonus de alefa fotsiny le mpianatra nefa manimba mpianatra zany tadidio fa tsy mijanona atreo am baka inge ny fianarany fa dingana ray iny ahafahanao manohy any amin'ny université ahafahanao koa iny manao fanofanana hafa manao formation professionnelle ianao de mety hoe manao formation anao 3 mois 6 mois 1 an 2 ans de miasa ianao fa le valeur anao le fahaizanao zany ahoana ao anatin'izay hita foana nge hoe hita soritra foana io hoe manana baka marina ve ty olo ty tena baka ve ny azony ty olo ty mety ho any apita reo ankizy reo hianatra hoe manana babaka olo hiasa de ahoana lasa le rafitra le fampianarana mihitsy lasa ny mpampianarana ndray no lazaina fa tsy mahay zany ao anatin'le izy nefa ny mpitondra no manimba izay toetsaina sy le rafim-pampianarana eto Madagasikara zay ary io zany tena hoe napetraka io tam'izay anisany mpitantana taleje général ministre fanina mpiasam-pirenena ny tenako faniry efatonastama anisany niady nametraka n'zany hoe alao asiana rafim-pampianarana eto Madagasikara satria mbola alohany hoe mbola tsisy rafitra nipetraka mihitsy fa loi d'orientation no mipetraka zany de hoe alao asiana zany hoe système médico-éducatif na rafim-pampianarana na asiana le PSE nge natsoina daholo ny olona rehetra zay voakasika zany na ny syndicat io ny mpampianatra pikarika io ray aman-dreny mpianatra io ny mpampianatra io ny syndicat maro io ny société civile niara namolavola nametraka an'io satria miankina amin'ny rafim-pampianarana eto Madagasikara miankina amin'ny rafitra no anovana ny toetsaina sy anovana izy revana hitarafana ny fomba ahafahana manana saina gaty karokaroka sy ahafahanao malala ny zava-misy ao anatina firenena anankiray sy ahafahanao mametraka n'zany hoe inona ny approche tokony isy ao anatin'ity districtako ty ao anatin'ity faritrako ty a mba hoetin'le mpianatra rehefa mivoaka am'le fianarana izy rehefa mavita an'le fianarana izy mba ahafahany mitrandraka ny zava-misy ao aminy ary ahafahany zany a mamorona asa ho anazy sy ny mpiarabelona amin'ny système nge zany rafitra no apetraka fa hita zao zany rafitra zany am'izao tsy fantatro nitsony nge hoe inona ny approche pédagogique am'izao inona ny guide d'orientation scolaire ho an'ny mpianatra am'izao tsy fantatra nge fa généralisena daholo le mpianatra enseignement général c'est technique kely atsy
de tsy fantan'le mpianatra kory rehefa afaka baky tsy fantana kory anao inona be tabenky ny mpianatra ary afaka baky asianao miasa izy tena hoe inona no hainao tsisy de tena hoe ainy zany am'y resaka arakasa zany nanaovana an'le hoe PSE raha de classe de troisième le ankizy raha afaka BPCR ny ankizy de efa mahalala mahay hoe zao ny spécialitéako de efa manana izy efa manana ny atoana izy efa spécialisé nanomboka 6e 5e 4e amy domaine anankiray zay voafihany ny matiera ray na roa any ampianarany ka raha mijanona classe de troisième aza ny mpianatra de efa afaka izy mamorona asa ho anazy arak'izay nanabeaza anazy arak'izay matiera tena hainy de iny ny orienten'ny ny mpampianatra anazy de efa fantana izy hoe any amy classe de 5e izy 4e izy de efa fantana hoe zao ny mety amiko zao no haiko de lasa plombier lasa mécanicien lasa ho infirmier lasa ho dokotera lasa ho spécialiste fantatrao fa eto zany ny ankizy raha afaka baka aza le zanakitsika de tsy fantany kory izy hoe inona no ataoko efa manana baka zany hoe hopitehana mihitsy zany le ankizy satria tsy nisy raha fampianarana zay nametraka ny mpianatra ny zanakitsika ao anatin'izany de rehefa afaka baka le mpianatra am'izao fotoa zao de tsapatsapaina daholy manao concours atsy manao test atsy sélection de dossier atsy de zay afahana no atao nefa ahoana tsy anokory zany le domaine zay tokony hisy anao tsy le mpianatra akory no dondrana sy vendrana fa tsisy misy zany raha fampianarana nametraka tsara zany maha izy azy ny mpianatra eto Madagasikara de tsy mahagaga nge raha ohatra zao le firenetsika izay moa zany de nisaka nametraka an'izany raha fampianarana zay voatonga zany ry zareo de hoe zay nataony teo aloha de ratsy daholy zay zany le tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mitondra satria tsy misy ny atao hoe continuité de l'état zany rehefa homme d'état ianao rehefa hitondra ianao de tadio fa tsy maintsy misy zay hoe continuité de l'état zay nataony teo aloha de toizanao izy de atsarainao fa tsy hoe zay nataony teo aloha kory de ratsy daholy de manomboka zavatra hafa vaovao ndray de taritsika de loha zany afrikanina zany tao anatin'izay ny dikany zany fafaniry raha fihezina zay tiako kokoa tena zay satria any de efa sary sy anina kokoa tsika anoel baka avy eo ny zavatra tsy mety tam'ireny fanomanana ny baka sy ny karazany tsy ampy zany tsy nisy misy zay hoe fanomanana zay na arakolona io na ara-pitaovana io na ara-bola io tsarovonge fa tena hoe tsy hain'le filoam-pirenena ve tsy hain'le ministra ve ao anatin'izy misy kena natao hoe caisse école faniry ny caisse école iny de subvention ataon'ny afanjakana iny mba hikarakarana ny tantala sekoly ny ao amin'ny sekoly anankiray fa le caisse école zay tokony azo ny sekoly eto Madagasikara tsy omeny zareo nge tsy omeny nefa ny ministère ny fanabeazam-pirenena no omena an'izany de izy no manatsara ny EPP sy ny CEG sy ny lycée fa aiza ny caisse école am'izao tsy omena tamin'ny andro Flora Varimana zany mipetraka tsara mihitsy jereo nge tamin'ny Flora Varimana nitondra tsisy mihitsy zany hoe fifitina sujet na hoe mandeha ny examen ka tapaka ny jiro aiza rangako efa andro aly efa fantatra fa hoe ny délestage tsy voafehy le mpianatra efa vita ny examen anankiray manao conclusion sy hasana tonga de hoe fitana sujet io fa mijanona fa isy sujet faharoa nefa le mpianatra tao am'le naran'le mpianatra le izy mitomany le mpianatra tao am'le enina izy de mpianatra zany de nanao an'le sujet faharoa daholy na nahita sujet na ny tsy nahita zany tao de atao amin'ny ariva izy de amin'ny alina izy no atao tapaka daholy ny jiro na tsy misy le jiro amy labozy ny mpianatra ndray aman-dreny mpianatra ndray no mividy labozy ho an'le mpianatra anti pédagogique anke zany anti pédagogique zany
sady misy labosisany ao inona no hitanao anatin'le izy anao révision mpianatra tao anatin'ireny baka reny aloha amin'ny baka de le stazony misy raha no isasana tapaka ory zareo a fa atao mihitsy ve zany zay tsy ahafahany mpianatra sy tsy aizany mpianatra eto Madagasikara e fa ny zanak'ry zareo irery ihany fa alefa any ivelany no mianatra fa ny zanakitsika vahoaka zany a de atao mihitsy zay tsy ampaninina azy ary atao mihitsy zay afa-baraka azy ary atao mihitsy zany zay tsitrakany ny vahoaka sy ny taranany am'izao fotoana zao ka mbola ndraiky zany fe tsika vahoaka am'izao fotoana zao e zany zany faniry anisany hoe mahavaky fo e mahavaky fo a amy zava-misy am'izao fotoana zao ary zay no nitenenako omaly voanitranginy tamin'ny maly tamin'ny afaky maro sy ny maly anisan'ny tena tamin'ny radio maro sy ny télévision sy ny gazety mila mametra-pialana ny tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny gouvernementa sy ny mpitondra eto Madagasikara satria saripady reny ary ny fanadina mpanjakana zany a tsy andeferany zany fa na izy na iza tompona andraikitra ka vaokasika zay ny tononoko rehetra teo de tokony ametra-pialana rehefa tsy mametra-pialana izy de tokony ianao folony e no manala azy e ary rehefa tsy sa manala azy izy ianao folo no tokony ala sy ny premier ministre ao anatin'izany e ianao tsy hoe voatapohana an'le fahefana ka hoe vaonao fanadina efa tamin'ny transition anao nanao an'io nisy tamin'ny 2019 anao nefa nanao an'io de mbola isy anveranga zany a fo zay hoe tsy fahaiza tantana le izy a incompétent nareo a tsy mahay nareo a ao anatin'izay ao ny an'izantsika zay ka mafaniry tsara eny alefa nika technicianna ny santionany io moa efa niteneniko tamintsika manimila tsofontsika rehefa miaino ny tompona andraikitra sy ny mahay amina resaka ohatrany tony zany satria tena misy zavatra azo trandrahana maro be raha nenona ny teny député todsoa teo zany de gouvernementa ray manontolo mihitsy mipikarakara fa tsy hoe ministera ray na ministera roa ao anatin'izany mpiaro ny fanadina na ny zandary ny sécurité publique ao anatin'izany ny enseignement technique ary mbola ao anatin'izany ny éducation nationale ny enseignement supérieur sy ny fikaroana ara-tsiansa maro be ny ao anatony tony ny adevitra resahany tony zany fa dalo alefatsika ny élément mikasika ity baccalauréat ty ahafahantsika indray mbola miditra am'izay sujet manarak'izay any satria mila fakafakaina sy diniana tsara ty adevitra ity dao faly de tongotry zay rehefa tsy hita le zanakaiko mbola mataotra raha manao aizako tsy maintsy mandeha tongotry zay rehefa tsy hita izy efa tamin'ny firinareo zany zao tonga teto tamin'ny tena diso zay miantso izy teo teny iza no miantso anao le chef de centre miantsonay de miandro biso eo zay de hoe efa tamy atoboko de ozy izy hoe tsy mihetsiketsika ambavady fiandrasany ambavady izy de niandro zay efa tsy fantatray fotsiny zao efa nisy namana ve izy de vo vitany azy de lasa izy nefa zay miandro eto raha ny zavatra hita moa zany am'izao am'teny zao zany de tena mampalahelo hoe simba fanabeazana malagasy a ary raha tsika malala zany zao zavatra zao a ny zavatra misy a mahakasika an'izao hoe ahoana moa zany ny avoaka ny sujet a zay misy mikirakira ary tena saripady zany dikan'izay fanakorontanana ny ankizy a izay miatrika ny examen zao zany vita ihany zany zao hoe am'valo sasany alina mody a ahoana indray ny rapitso mampalahelo zany hoe simba ny fanabeazana malagasy hoe efa nijerena tany am-pianarana fa ataona efa hoe very na hoe tsy fanoany no mody alina de nefa androany aty ampanaovana fanadinana lasa mody alina de laka am-pianarana aloha mizay zay mahazo anony Mas, sasany langage, tena ianao zao modèle de ahoana fidiana zaho moa dia lehibe filoha dia tsisy biso nefany tsisy mitsena ka tsisy mitsena miaraka amin'ny namako reto a dia mifanaritra mifanaritra zay fa raha dia tongotra dia sao dia misy mpaneta dia mihely bus ety nefa tsisy bus tsony zava teo oako zany olako raha ny hevitray manokana aloha aminjako amin'ny mampampianatra anahy dia sady mitsinjo ny mpianatra ako no mitsinjo ihany koa ny ray aman-dreny dia efa tena niaritra zay androany dia angamba ataoko fa tsy dia mety angamba raha ohatra hoe ajanona amin'iny satria efa niaritra ny ankizy zay rehefa heverako anazy aloha
zany satria zay zao efa tamin'ny ray sasany aloha zay efa tonga sujet dia efa hoe izara dia niandry dia elaela kely dia hoe tsy zaraina indray fa misy problème le sujet dia efa tamin'ny telo indray dia tonga le izy tsy mbola nanao indray zay tamin'ny efatra le izy vao zaraina dia zay vao traité an'le sujet efa tara be na ny saina rehefa tsaotsaoto fa efa déconcentré fa ito kosa dia miteny ireo zay nisopatra navandoza manao takalinaina ireo zanaka malagasy nanala fanadinana satria tsy azo ekena hoe misy andian'olona misy antokon'olona misy olona vitsivitsy tompona andraikitra isatsikajiny zay misopatra sy manakirotana niny fanadinana iny zay manakirotana ihany koa ny firenena raha ny fitondrana no tsy tiana aza ny zanaka malagasy no atao sorona ka eto zany dia milaza mihitsy fa tsy maintsy andray andraikitra ny fitondram-panjakana ary ny tompona andraikitra rehetra tsy akanavaka ao anatin'iny tsy fatatsosain'iny fanadinana iny dia tsy maintsy misy fepetra ho raisina aminy misaotra mifalitsika vonona ve faly le vidéo anankiray koa ny ramatoa ministra ndrarambahiny zay ndresaka momba n'iny adevitra iny ndao ary alefatsika vetivety aloha dia tonga dia tambatsika amin'izay resahantsika ty adevitra ty fikarakarana ankizy dia mila sécurité zay sécurité zay nefa tsy nisy izy fitondram-panjakana nanao ny asany fa nizaratra ny tediavina dia nosongozana fa nosongozona ka le cible tsy tratra fa ny ankizy ny natao victime misy faritra tsy azo oarina ary zareo dia miopefy tsy inon'izany fa ny opposition eny ary atambatsika tsara mihitsy le izy teny ngarajoelona iny dia ny teny ramatoa ivety sila zany fa tsy sila moa zany satria tsy analysy député Todsoa raha jerentsika zany izy indrindra taorino fa ny kevitry ngarajoelona dia ity no communication voizindrareo maro alefasy falazafady le actumada ity no communication voizindrareo mafy zany hoe ny diversion ny contre-attaque zay nataony le fitondram-panjakana taorin'le filoham-pirenena teny dia hoe raha ny fitondram-panjakana tsy tianareo no tsy tiana aza atao sorona ny zanaka malagasy io zany ny communication io zany no directive io ny consigne ny angaviana hoe atolay any mpanohatra ny communication rehetrarehetra le faso any mpanohatra daholo ho taombadiko zao fikorotanan-javatra zao fa jamais le fitondram-panjakana ka iassume mihitsy na iassume hatrany tsy fahombiazan'izy ireo député Todsoa andre mampandry reny ary fa nykevitra zareo zay verina fa katraka anaty fanjakana ozy hoe ray aman-dreny anao andriamato président reny ve ny famalinao lasa manirika andraikitra ndray zany anao any amin'ny olona hafa na ny fanoerana nareo nge zao no mitondra fa manina koa raha tenenina hoe ny mpanohatra ny natonga ny délestage ny mpanohatra ny natonga ny ranotapaka ny mpanohatra ny natonga ny zordira misavovo etsero eto Antananarivo ny mpanohatra natonga ny route nationale tsy misy vitanao apotika manina koa raha tena hoe ny mpanohatra natonga ny vidim-pianana midangana manina koa raha tena hoe ny mpanohatra natonga ny tsy fandrimpalemana eto Madagasikara manina koa tena hoe ny mpanohatra natonga ny fantrana lalina eto Madagasikara fa dia tena ohatra ozy hoe efa tsy tatonga zay ho tenenina dia mba miteny fotsiny miseho anatin'izy matoa ny filoham-pirenena zany anga hoe fanadinana baka zany ke vitana ministra nke zany na DG na directeur mijoro de manazava fa maninona ny filoham-pirenena mihitsy no mijoro satria matahotra faniry mipanika totalina mihitsy izy satria ny firenena mihitsy mivoazongozona amin'izao nke de matahotra mafy de izy mihitsy zany nefa no mandray ny toerany ministry ny fampianarana nefa izy no nilaza tamlato hoe zanke tsy misy ny angoa fa sa tsy DG ny jirama fa tsy afaka ataoko zany nefa zao mivadika amin'ny tena izy ndray mandray ny asan'ny
ministera ny fampianarana ao anatin'le izy ary mbola tokony hoe Tena. précision nataon'le ministre reny tamin'ny akatra plateau Zay indrindra. tamin'ny larbial zay zavatra atao anaty conseil de izy indray miakatra plateau any amin'ny de TV vao maika izy tena brûlé nefa mbola misy prime ministre reo tokony mbola nakan'le de vao maika mihoatra anao de andriamatoa tsy fantana ozy aho iza mihitsy mpanao-tsaina n'le filompireny vao maika ianao cible vao maika ny mpianatra rehetra sy ny ray aman-dreny mpianatra sy ny fianakaviany mpianatra mpanala baka tezitra aminao daholo efa tamin'rady ny olona leo anao nahita an'le blablabla vao maika ny olona tezitra ianao nge tompona andraikitra hoa averiko hoe gouverner c'est prévoir mataonao mitondra de efa vonona daholo hoe aizany obstacle rehetrarehetra de anticipenao zany hoe raha izao a mety isanao an'izao atsy a de zao zany no ataoko inona tsy tokony isy fitina sujet ato zany a planifeko tsara ato a organiseko tsara ny fitaovana sy ny karazany ato iadiliseko tsara ny ekipa ato ndray a ny contrôle ataoko tsara mihitsy sosanatry le manao misy quarantaine ato no mivoaka le izy tokony petapetaka zany fa tsy hainareo ve zany e de zao na lasa ianao ndray ry monsieur le président vao maika anao brûlé total am'izao ny tokony natao raha zazo ny teo amin'ny plasiny a farafaratsy ny zavatra nataony de nakany amina centre itavitsivitsy na maromaro eran'ny hita Madagasikara mba nijery asa nijery sationa de nakahery tamin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny de nialatsiny zay tokony ataona filoam-pirenena nge ray aman-dreny nge anao e de mankahery anao de iny foto mihitsy anao a no miaraka am'ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra de miencouragé azy no atao fa tsy manilika andraikitra ianao a de lazena nefa ianina manao na ianina nanao an'io na rakoto na rabe ianao ny tokony anticiper an'izany mba tsy siny zany e ary matoa io nisy a nareo anatin'ny tompona andraikitra ao ihany ny fampisy mifamely oditra akondro tompoko nareo ihany no mita manisy an'izay ary magaga nge tsy zava-baovao nge tenen'ny filoam-pirenena tamin'ny akatra plateau maly tamin'ny TVM fa le conseil des ministres le nivoaka tamin'ny larbiry va nge ina nge no nivakiny tao e ina nge no resahany tao e ary resaka baka ve faniry io zany le tsy fahaiza mitondra tsy fahaiza mitatany e administration publique nge no ataontsika tompoko baka ve fitina sujet nanaovanao conseil des ministres e fa tsy hainareo ve hoe inona no tapahana anatina conseil des ministres e fa baka ve fitina sujet no andraisana décision na anatina conseil des ministres hoe an'le zavatra ao de hoe alao a asina sujet faharoa de alao a ahembotra amin'ny zomaly izy raha hembotra amin'ny zomaly nge zany hoa na degena amin'ny ministère na gena na ministre fotsiny no miteny hoe amin'ny zoma zany a de hoa hembotra amin'ny zomaly izy de zao zany tsy fantatra ntsony hoe sujet zany nanao miveriny intena zany le izy tao Jehova niry aiza nisan'ny zany era-tanitra nga fo tana mahafaty mbola tsy isy ohatry ty de mitatena zao ny mpianatra hoe ahoana natao ary ny tena zavatra tena mampalahelo tamin'iny andro iny tamin'iny alarobia ariva iny ny faniry mirava tamin'ny valala amin'ny 6 alina ny olona tsisy ny bus mandeha tongotra 7 kilometra ny mpianatra be da be ny voentaka mba fantatry zareo ve zany e be da be ny voentaka be da be lasa ny daholy na ny convocation na ny fidanana goûter kely tany amin'le mpianatra zany a sy le ray aman-dreny mba hoe hividy sakafo ndray ho an'ny zanany a ny alaka misy voentaka nge satria tsisy tsolo ny bus tompoko efa tara rehefa napakevitra amin'ny firenena ny bus efa nody zay nao vao teny hoe mba miverina daholo ny bus ory misitry ny transport fa ahoana le aiza le anticipation ny azy moa raha amin'ny manao fety de haindry faniry any anniversaire misy ny transport zao tamin'ny lerany fety zany ny tao aminy jiro hitan'olona daholo nge reny e jiro miravaka ohatrany tsy nisy ary mahagaga fa rehefa tranona minista de tsy misy délestage fety zany anniversaire ary eto zany tena hoe mahagaga mihitsy hoe fantatrareo ve ny fahasarana ny ray aman-dreny ao anatin'izay misy tomobila olona ray mba misy olona zany mba hoe ao anaty klasy ray mba misy olona ray aman-dreny mba manana tomobila ray aman-dreny roa na telo ao anatin'le mpianatra fa ny sisan'izay zany dia
mba mandeha busy daholo ny olona noho ny fahasarana tsisy tsony ny busy tômôbila roa sy telo tômôbila ray 5 place olona 13 no mitsofoka mifampiampo fo anatin'le izy ndre ontsany fo tao anatin'izany ary ny tômôbilako dia anisany faniry ka nandalo de nijanona fa de misisika dao ny olona hoe aiza sisa nasinan'le olona feno ny olona zay hiditra ao anatin'le de ohatra zay koa ary misaotra an'ireny namany reny misaotra betsaka ny aritako masina ao madamy Yamonika zay mipetraka eny Amboro hitako tômôbila kely zay efa 4 place miditra ny olona ao anatin'le izy le ray aman-dreny mpianatra sy le mpianatra mifampiampo eritreto eo amin'ny devant olona anankidimy olona anankenina ontsany fo satria mba tena avitra ny ray aman-dreny sy le zanaky ny hafa koa zany ny tena ao anatin'le izy de ohatra zay koa ny ray aman-dreny hafa de alina ny andro mandeha tongotra 4 tena mbo manarina fotsiny iny olona mody any Andramena olona mody any Kazomanga olona mody any Nosy Vavaka maro isan-karazany sy Ambo Mitsinjo sy an'iny firy no voaendaka teto Madagasikara ny dalo ny mpanetaka manara loatra noho ny tsy fisina de ankizy manao fanadinana sy ray aman-dreny mpianatra indray zany satria aiza ny mpitandro ny filaminana aiza ny polisy tompoko aiza ny gendarme iarao an'iren'olona reny aiza ny fitaterana zay tokony hitaterana nyren'olona reny eritreto zany faniny efa mitebitebo le mpianatra efa laboziny no ampiasaina zara fa mahita ao anatin'le labozia mivoaka ianao a mbola fitatenana ihany zany no azonao ao anatin'le izy ody ianao de voaropy ianao de voatafika ianao nefa ianao mbola nala fanadina ianao ny apitsoniny ry fireneko ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko mahonena tsisy fampijaliana miopampana ohatra ty mahazo ny firenetsika raha mampampianatra na mampanabe dia manameloka aho ny fitondram-panjakana am'izao zavatra zao fa premier responsable anareo aza miala andraikitra ohatra zay koa ny président ny université ny direction office du bac ange ao aminareo fa za manilika andraikitra fotsiny any amin'ny fanjakana sy ministera fa tompona andraikitra koa tompoko ny président ny université sy ny mpiara-miasa aminy ao anatin'izany ny office du bac ao anatin'izao nareo rehetrareo zany de tokony hiala daholy ary tokony fona pahabe maso amin'ny vahoaka malagasy ny andry aho hoan'ny monsieur le président nge maly mba mifony zany nge tsy famenarana zany tsy otsy zany ama kristianina ilainy zany hoe tena mifona fa tsy nety iny raha izao any teo amin'ny plasiny de tokony nidina mivantana eny amin'ny vahoaka de nahaka centre vitsivitsy de niaraka tamin'ny ray aman-dreny mpianatra de niala le misy cyclone tondra midina izy vona nge reny vonikava mahatratra reny vonikava reta re vonikava mahazo ny mpiarabelona mitena zany ao anatin'le izy fa hoy za hoe tsy mahay miaina sady efa tsy mahay mitondra anareo a tsy mahay mitantana en plus fanampiny zany mbola tsy mahay miaina nareo nefa milaza fa malagasy aikay zao za vo mitombona daholo le souci rehetrarehetra fa mahatonga any zareo ary hatrany amin'ny filoha sy ireo membre ny gouvernementa manontolo hoe mampiaina ny zanany any ampitan-dranomasina kay ay efa tsy azo ny antoka zany le raha fampianarana eto Madagasikara de ho fananina mihitsy zany ho atao ty fito maro isan-karazany ty de ao ho bajaody eto ny taranaka malagasy fa zareo mo manakatao manam-bola tsy miara-miaina tsy miara-miosina amin'ny vahoaka eto de alefa ny andafo ny zanany mianatra ao anatin'le izy marary zany ny fanabeazana eto Madagasikara matoa marary ny fanabeazana de marary ny firenetsika satria ny fanabeazana ihany lakle entina anarenana ny firenena ary ny olona nianatra de afaka manova ny toetsaina lomorona sy ialana amin'ny kolikoly maro isan-karazany de zay ny ilaina ny fianarana zany satria reo olo reo no hitondra hitantana hifanampy amin'ny mpiarabelona amiko ka amiko zany de afananina mihitsy hopitehana ny firenena hopitehana ny vahoaka ary amin'ny alalana ny fanabeazana no mitehany zao fitondrany zao ny vahoaka ka avy eo
manao zay tiany atao izy de manaiky fotsiny mivoaka rehefa bado rehefa tsy menatra oui monsieur oui madame fa tsy afaka tsony zany a manana an'izay hoe capacité d'aanalyse tsy afaka mahiratra tsony ahitany mety sy ny tsy mety fa zay ataon'ny mpitondra zany de hoe oui monsieur oui madame tsy mety zany zay no amalitsika ny teny ramatoa ivetsila hoe tratranareo ny tanjona hanabado le vahoaka malagasy hampahantra le vahoaka malagasy de anaiky hogetsainareo tsy afaka iteny azo valiana mihitsy satria ramatoa ministra ivetsila tsy teteny zavatra bipetsaka fa azo avaka vahoaka hoe zany fianakaviana sila zany ina momba vitany teto amin'ny tany sy ny firenena ny vadika nkike zany ny tena mo honorable raha satratry hoe mpamadika zany ary marina nge zany raha mbola jerevantsika zany ny iza niady tamin'ny mdrem moa iza fantatra tange zany fa le raha matoa misy mihitsy no miteny hoe ny mpanohatra ny nanao an'io ary mbola naveriko teo ihany zany tompoko ny mpanohatra tsy mitondra tsy mitatana fa de refa satria mifanirana daholo zany a ny zavatra tsy mety fa vahoaka tompoko a misaina ny vahoaka fantatry ny vahoaka ary ny tena marina ny teny namana honorable namana hoe allo hita eo daholo ny ratsy natao avy anao aloha de hita daholo ny ratsy nataony ary vomaika hita daholo zao ny ratsy nataony am'izao fotoana zao ka ho zany moramora ihany le vava aza ilika ty any amin'ny olona tsy manatsiny izy fa tsy adalakory ny vahoaka mahalala ny setroka sy ny tomany ohatra zao manko zany zao no azo andraisantsika tsarya ny toetoetra n'le mpitondra fanjakana am'lay hoe fanoliana andraikitra lavany mpanohatra ary tsy voasambana io député Todso fa zay tranga rehetra nisy hatramin'izay de hoe mipanohatra zany hoe reto mpitondra fanjakana reto zany raha ohatra ka iloza ny vadiny noho ny hoe tsy fahaiza miainana noho ny hoe tsy fahampiny fifampiresahana ao an-trano na tsy fahaiza mitantana ny tokantranony de ho tondron'ny mpanohatra indray nandrokondroko ny vadiny ka na tonga ny vadiny sitaka ny tokantrano abandon de foyer raha ohatra zany ka mitondra fiarakodia reto mpitondra fanjakana reto ka lany lasantsy de ampangaino ny mpanohatra indray zany no tsy nanisy ny lasantsy ny fiarakodiany ary raha ohatra ka miompy akoho reto mpitondra fanjakana reto ka tsy manatody ny akohany de ampangaino ny mpanohatra ny tsy nanome provandy azy zay zany ny fodim-pisaina ny reto mpitondra fanjakana reto sady marivo salosana ny tsy maty voalava ao kibo no manofo ratsy amin'ny mpanohatra de zay zavatra mitranga rehetra de mipanohatra trany no mezatsiny fa tsy afaka ny aiky mihitsy ny hoe tompoko diso zay tahaky ny tiandray ny adevitra manaraka resaka jirama efa ridiculisen'ny olona mihitsy fa miteniteny foana rano ritre tsy ampy ny rivotre be loatra ndray ny rano hoe ny katso ndray milina noho ny fako hoe maina ndray ny tany satria mamay loatra misy vorona misy papango hoe de ingafoloha zao nambara ingafoloha tamy lahady mena 3 herinandro ianao andriamatoa minisitra tsy maintsy foana ny délestage de nanao valandresaka ao am'mpanao gazety le ministra omaly ministry ny angova de vakitsika le izy faly sombony kely fotsiny vakitsika am'le izy de valiny député Todso ao anatin'ny fandalinana sy fanadiadiana délestage izy alefaka kokoa afaka aoriny 3 herinandro de nitondra fanazavana ny ministry ny angovo izy a io ny anarana fa amin'ny alala ny fampiasana ireo mila miodina amin'ny menaka mavesatra no ahafahana manalefaka kokoa ny délestage aoriny 3 herinandro raso aloha tsy niteny le filohan'ny repoblika andriamatoa ministra hoe ataovy malefaka kokoa ny délestage afaka 3 herinandro andriamatoa ministra fa koa hoe tsy maintsy foana ny délestage ao amin'ny faly eo zay video zay député Todso to teny gasy ny fampiresahana fa tsy teny frantsay ary tsy teny sinoa ohatrany samy hafa be le izy ary vomaika manjaiky ny délestage ya ny amarana antsika n'ity zamony famakavaka natao zany faniry de ty resaka jirama ty zay mampikakeka ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy efa tapaka lava le jiro ny rano ny facture me midangana am'izao fotoana zao ary maontra amin'ny fo mba ahoatra ve ny fony reto mpitondra am'izao fotoana zao mety ale bidon jaune
misavovo 5 kilometatra raha iny aminay eny Ambominarina moa de tena oka fotsiny sady mivangongo ny bidon mijaly le olona efa ho ray andro manitra ano alina maraina atoandro milahatra no fako eo akaikiny eo tena ozy hoe efa tsy rarintsony zany le izy de eto zao dia mifanipaka sady ndray ny tenylle filoham-pirenena sy le misy ny angovo nazava ndraiky ny tenylle filoha zay de hoe famitaam-bahoaka ny filoha zao no ny teny mazava be tamin'ny fametraha-pantanina sy zay nataony Andriamatoa Gasikara zay isaorantsika manokana zay fantena zay fahasahina nataony namana Gasikara zay fa zavatra ny tenenina tao de ny teny ny filoha afaka 3 herinandro de afoana ny délestage Andriamatoa ministra izy tinga tsy vita amin'ny vavy fa firy moa zay vavany nampanatina zay tsy nisy vita eo zao de miala andraikitra sady mifanilika andraikitra le minisy ny angovo hitatsika teo fa hoe afaka 3 herinandro de fanalefahana ny délestage natapaka no atao anatin'le izy de inona ihany ary izy ty fofiny zany mifampianana zay nataonareo tamin'ny voatonga tao tamin'ny propagande afaka 3 mois vo eo zay de afoana ny délestage sy ny ranotapaka eto Madagasikara tamin'ny 2019 io aiza voamaika zany miopapana ny ranotapaka ny jirotapaka potika atao nka ny fitaovan'ny olona le tokantrano de eo zany olona zany de hoe 3 herinandro de ho hitatsika eo am'izay zany hoe 3 herinandro hoe mety tena iasa be am'izay ty filoham-pirenena sy ny gouvernement ty zany satria efa hiala afaka ray volana sy tapany de anao mirakiny izy zany afaka 3 herinandro de miandry manisy misy keson'ny olona hoe ray herinandro rao vita amin'ny alahady 2 herinandro zany amin'ny 5 août 6 août amin'ny 11 août zany 12 août tapitra ny délestage sy ny ranotapaka eto Madagasikara ny teny sady le misy ny angova tsy ho foana fa malefaka fotsiny fanalefahana le te tapaka veranga ny jiro ndrany de hoe ny papango ny natongany reny de nandeha le papango fa tena kilalaon-jasa ve ty fitarihana fitantanana ny raha-pireneny ty ianao koa de tokony efa hiala efa ela anao ry minisitry ny angova efa ela efa PC ataonao 4 taona tsy hita zay nataonao ary neto ny olona tsy mahomby ihany no atao ministra fa nizy magaga mihitsy zay ministra am'ty fitondrany ty de olona tsy mahomby tany am'izay toerana nisy azy any olona tsy fatita pefina tsy fatatra hoe taiza ny expérience zay nataony inona ny mari-pahaizana inona ny diplômany inona ny mari-pahalalany ny sasa moa zao miresaka caution 200 000 ariary de hoe ary ampiakareo fa tsy mampaninina anay ny fari-pahalalana tompo sy ny fari-pahaizana irotsaka ho filoham-pirenena no tokony ampiakarina sy le fitiavan-tanindrazana fa tsy resaka caution ary fa ny sasany de misy mpanao politika misy olona raha miakatra ro nges zakana io caution io fa zay tokony mba olona manana mari-pahaizana mari-pahalalana manana ny fahendrena zany tokony ho filohana zany tokony olom-boafity ho solom-bava-boaka zany tokony membre ny gouvernement tamin'ny ministre tompoko ka eto zany manana an'izay resaka jirama zay zany fanily dia io aza mifanilika andraikitra zany nareo ao anatin'izay fa ny olona efa mikakaika amin'ny fidangan'ny facture araka ny fatapahana izy tsy fandehanan'izy matetika isan'andro vomaika midangana izy be da be nge ny solution efa tenentsika amin'io nareo tsy nanaraka raha miforisa zato ny terinay fotsiny narahanareo na resaka angovo io na renina kikibon'ny tany io na inona io na fanabeazana io efa tavavoaka ny firenetsika eto zany dia tsy fitina sujet fotsiny zany no atao eto fa fitina zavatra rehetrarehetra fitina volamenty 73 kilo ny lavaniliny ty ny rena-kibon'ny tany maro ty fitina appel fitina document vo resaka fity zany de atao daholo zany le hita am'ty daholo kazana fity rehetrarehetra zany de hita am'izao fanjakana zao na fitina olona na inona zany de hita daholo am'ty zay hoe mamelatra zany izy tokony hijoro am'izay zany ny vahoaka am'izao
tsy manaiky lemberana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena. Ya mahalaza zavatra maro tokoa zay famitinina ny entin'ny député Todsoa Andriamampandry zay satria efa mandeha fotoana anaraka ny TFM atsika ity zany le hoe tsotra foy sady mazava de tena fanandrify zay mihitsy amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao mihitsy ny TFM zay hoanontanytsika ny député Todsoa Andriamampandry satria dia nalefa ny pakafy taty aminay Sefal lay izy hoe ity antanina ny député Todsoa de aloha izy vakitsika faly raha ty amotika firenena iray dia apotehina ny rafim-pampianarana sy aparitaka ny kolikoly. I Alexandra Solzhenitsyn no nahita an'izay nanana an'izay fomba fijery zay ary nanaparitaka an'izay hevitra zay zany hoe si vous voulez détruire un pays il suffit de détruire son système d'éducation. Alexandra Solzhenitsyn zany no nahita an'izay. Député Todsoa io no afatra zay nalefa ny pakafy mifandarantsika hoe ity antanina ny député Todsoa satria miapotika lay fampianarana eto Madagasikara zany na ny fanabeazana ihany koa zany satria efa tsy tanisa ny any amin'ny fanabeazana fototra tsika tsy tanisa tsony ny any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa tsy tanisa tsony ny olona ny mpampianatra tsy tanisa tsony ny olona ny anjery manontolo ny olona ny mpampianatra pikaroka mpampianatra ao anatin'izany ianao inona no hazo iresana anty fomba fijery zay anentiny Alexandra ity. Ya raha tena zany mbola misaotra ny olona zay nandevasy taminao fa tena mitombona mihitsy zany ity hoe raha te hamotika ny firenena iray de apotehana ny rafim-pampianarana sy aparitaka ny kolikoly ary efa andresantsika teo ngapy zay efa nisy resaka momba an'io fa tena marina mihitsy zany ary zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena teo potehana mihitsy zany ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao de zay no antony hoe any amin'ny fampianarana zany no kitehana sy potehana ao anatin'le izy io nge ny famitehana firenena zany tsy midika hoe miady ianao de isy bomba raha kofanao am'le firenena na asianao guerre civile ao anatin'le firenena de potika le firenena tsy zay fotsiny fa ty zany ny raha fampianarana zany de anisan'ny famitehana ny firenena rehefa potehana io sana am'zao nge amintsika zao ka misy rafim-pampianarana zany ary loha d'orientation zay mipetraka de tsy miteraka mihitsy any amin'ny filan'ny vahoaka sy filan'ny firenena no apetraka zao fitondrana zao ary mitombony zany ary eo koa le hoe sy aparitaka ny kolikoly reo fitona sujet zany nge dia kolikoly zany de jereo reo any amin'ny birao mpanjakana maro samihafa isaky ny manao zavatra eto Madagasikara na birao mpanjakana io na zavatra atao io de tsy maintsy misy foana ny kolikoly re zany dia famitehana ny firenetsika ny toetsaitsika ao anatin'izay ary ty famianarana ty rehefa haitsika manatsara an'io mandeha any amin'ny filan'ny vahoaka sy ny zava-misy ao anatina tontolo sy ny fiarahamonina ny fokotany sy ny commune sy ny district tokony ampifandraika am'izay ny fampianarana eto Madagasikara sy ny fomba fampianarana de tafavoaka tsika fa zao izy sy potehanao ary kazana fitona sujet zay atao reny dia isany famitehana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara ary isin'ny kolikoly zany zay aparitaka eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha mbola mpianatra zany ny mpianatra raha mbola mpianatra izy zany de efa dotonao sady ny sainy am'le misy kolikoly ny BPC ny bac sy ny maro samihafa koa dia tokony tandrana zany tsika ary tokony atsapa zany fa tena famitehana ny vahoaka zay misy atsika famitehana ny firenetsika zany ny famitehana ny rafim-pampianarana sy ny famparitahana ny kolikoly zay ataony mpitondra amin'izao fotoana zao ary miopikevitra tanteraka aho amin'ty Alexandra Solzhenitsyn zany ao anatin'izay.
eny ary lavalava ny fotoana kanefa tsy maintsy ny resaka lafin-zavatra maro sika niaraka ny député Todsoa Andriamampandry tamin'ity androany ity fa de makasitraka ny solomaboaka Todsoa Andriamampandry ianao kosa mbola asainay hanaraka hatrany ty fandaran'ity sambotsy mbola misy vahiny ho avy eo ny tanora mpiatroka anisan'ny varam-pianarana ihany ko manaraka akaiky ny zava-misy eto amin'ny firenena Ravorandrena Soly araka amintsika eo miaraka amin'ny Rina Rabe Mananjara isaorina député Todsoa maniry indray amin'ny herinandro député Todsoa mino aho fa mba tontono indray ny raha fa tsy hoe iskandale indray amin'ny herinandro satria sakisan-kerinandro de zay foana amin'ny fiainany eto député Todsoa na izany na jantsika de mirary soa ho an'ireo nanala fanadinana na de teo aza reo fikorotana-tsaina samy hafa sy tsy fahatomban na ara-pikarakarana nataon'ny fitondram-panjakana de mba ho afaka somatsara reo miatrika izany fanadinana zany. Ya dia misaotra antsika rehetra misaotra ny vahoaka gao malagasy ary eto koa dia miondrika gamakahiry ihany koa zany fa iganotomandry ary efa narevina tamin'ny alarobia teo nireny député Narsona Rafity Manana zay minisitra teo aloha ary solombavam-bahoaka ny gao Madagasikara zay voavidy tany gao Faratsio tany commune Ampitantafika distrikta Tanjotsikotsy moa zany no ny tanterahana ary ny tenako sy ny député Rastany ary député Fidèle Razarapera zany no anisany solotena tany nankahery ny fianakaviana ary mampahery zany fianakaviany député Narsona Rafity Manana zany ny tenako ary io famarana ihany koa zany dia mbola mametraka hatrany ary manamafy hatrany ny firaritsoa ho an'ny mpampanala baka rehetra ny tenako marina fa tena mafy misy fikorotanana mafy mihitsy ny fisainana amin'izao fotoana zao fa dia mirary soanareo mitondra-bavaka anareo ary mirary fombiazana ho anareo anatin'izay ary koa dia mirary soa ihany koa reo afaka fanadinana BBC rehetra ary ho an'ireo zay tsy afaka de mankairana nareo mba tsy ho kivy zany ao anatin'izay koa dia misaotra ritra tompoko lahy mamakatelina tompoko vavy. Eny ary de ometsika lalana ny député Todsoa satria de efa andray any Rina Rabe Mananjara sy Ravorandrena Soly isika etona aloha zany dia mirary fiononana feno any fianakaviana ilay tovovavy zay maty moa zany tsika teo ampanalana baka zany zay hoentina ny amin'ny lavisina Fokotany izy io Mitsinjoro commune Andoharano Mentso district ny Santra ny razana faritra Matsiatra ambony zay hanaovana fandriana zay dia zay no hitondrantsika hoe miondrika mpananjantsika dia tsara levenana ny maty misy antso ity ho ataontsika ihany koa misy manindry ny radio Mada zany isaky ny fandarina miara-manonja sahirana ny mpiaino mpanaraka ny fandarina miara-manonja zay manaraka ny radio Mada satria tena kasosoka tena tsisy neninina re fa rehefa vita ndray zany ilay fandarana de zay indray zany vo miverina am'lono ka eto zany ny atsona mihitsy ny tompona andraikitra satria efa naharitra herinandro maromaro no isin'izay zay fanindrina ny radio Mada zay mpiara-manonja miaraka amin'ny MBS amin'ity fandarina miara-manonja ity mba hijery akaiky am'izay lafiny teknika zay fa betsaka ny fimenomenonana ny fitarainana tonga atya aminay zay mindraikitra izany fandarina izany zay indray aloha zany azo ambara Rina de io manandray anao miaraka amin'ny tanoratsika de ohatran'izay hatrany hatrany rehefa aveo mbola ho avy eo fa efa ambadika eo député Rastany namana iada ihany koa. Eny ary mitoy ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja aza mbola misy miala fa mbola mafana ny resaka eto de ho raisitsika vetrany zany i Ravo Andriana Solo tanora mavitribitrika tanora mandray andraikitra avy eo amin'ny tiako Madagasikara ho atsimindranao izy ary manakambara tokoa momba ny raharam-pirenena io indresaka hoe baccalauréat iny ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ny hetsika ataon'ny tanora ihany koa zany tiako Madagasikara amin'ity le resaka hoe world programme ity izay karaha-pitsy moa izy io resaka fampananana asa ny tanora satria fa tena manahirana madilo sofina mihitsy ny maheno hoe ny tanora eto Madagasikara de lasa vesatra ho an'ny firenena kanefa tokony moteur manodina ny toe-karem-pirenena de lasa vesatra ilay izy ka tsy afaka jerena fotsiny zany. Eny ary Ravo Andriana Solo miarabanao tonga eto amin'ny miara-manonja indray. Miaraba namana Rina
ary miaraba nareo technicien ato amin'ny MBS radio sy TV ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay mieno sy manjoeny zao fandarana miara-manonja zao tompoko. Tonga dia hiditra verantsika amin'ny resaka amin'ny mahatanora tsy afaka jerena fotsiny ty tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ty nefa nanana ny nambarany teo ny député Todsoa Andriamampandry fa be dia be faneho-kevitra momba ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika reny ny foitana sujet tamin'ny baccalauréat zany. Ahoana mba fahitany Ravo Andrenasolo an'ireny aloha? Ny resaka baka namanarina manahirana be sady mampalahelo moa zany le izy fa eto aho zany dia makahery zay ny azoko tenenina makahery amin'ireo zandry izay miatrika ny fanadinana mbola misy androany raha tsy diso satria androany maraina mihitsy le izy no averina dia makahery anareo fa tsy moramora zany hoe laboziny anaranao ao anatina fanadinana ohatr'izao ianao dia mahita n'ireny zava-mitranga reny tsy lasa tsy mifantoka intsony zany ary misy fiatraikany avy hatrany amin'le fanadinana izay hatrehana zany le izy. Fa ny zavatra mahagaga sy mahatalanjona dia hoe manoloana ny zavatra ohatran'ireny satria ny baccalauréat examen-panjakana fanadinam-panjakana zany izy io dia manoloana reny zava-mitranga reny dia tsy misy zany nataoko hoe olona anankiray zany ny ireo mpitondra zany tsy misy mametra-pialana zany zany hoe le eto amintsika zany tena rehefa mijery ianao zany politika any ivelany tsy mitovy mihitsy zany le etika zany le etika hoentina mitondra le etika politika tsy manana etika zany le mpitondra eto amintsika hoe malgré misy an'ireny zavatra reny satria reny atao hoe fiasco total fiasco reny na au niveau an'le organisation an'le baka mihitsy zany misy fuite de sujet ny sujet nge mafanadina-panjakana anazy avy any amin'ny fanjakana ny sujet iny zavatra iny zany efa fantatra iny fa saripady iny zavatra iny tokony misy mesure zany au préalable raisina zany mialohany hoe ahoana ny organisation iny dia maka izy iny izy daholo no surveillant manara-maso tena fomba fiasa mihitsy zany tsisy idiran'ny politika zany raha izay nraisina fa tena fomba fiasa zavatra teknika mihitsy zany tsisy idirany teknika tsy hoe politika le izy fa teknika hoe rehefa mandrindra zavatra ohatran'ireny ianao examen national fanadinam-panjakana le izy dia misy rafitra manokana nge manaparitaka an'ireny sujet reny misy hoe manahoana ny confidentialité any izany manokatra anazy misy organisation zany le izy mahagaga hoe misy fuite fa zany zavatra zany dia marque hoe tena incompétence ary tena fiasco mahamenatra le izy hoe any amin'ny antenne réunion any amin'ny fahita lavitra vahiny tena mahamenatra le izy fa ny tena mahamenatra manaraka an'izay koa zany dia hoe tsy le tena tompona andraikitra voalohany izay ao amin'ny ministera aloha zany ao amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsientifika dia tsy misy tsisy mahamenatra le izy dia hoe tsisy mametra-pialana zany nefa ny mahafantatra tsika fa akoatra amin'ny baka dia fanadiova-tena ndray sy fanliana mpanohatra iny moa zany nidiran'ny mpanohatra amin'izy iny nge organisation iny tsisy mpanohatra tafiditra mihitsy ao hoe ahoana ny afanana iny zay fotsiny zany tsy ny mpitondra eto amintsika ary tsy resaka fanabeazana rery nge io fa hatrany amin'ny teto nge nisy nge hatramin'ny fanadinam-panjakana idiranao polisy pireneny nisy teto voaingana raha tsy diso nisy problème ohatran'izany koa hoe nisy olona tsy manao examen nefa nitafiditra nisy be da be isaky ny ministera zany fa le etika mihitsy zany tsy misy eto amintsika le mpanao politika le mahazo toerana tsisy zany tsy manana etika hoe ianao efa manao zavatra ohatr' zany dia tokony miondrika ianao dia mialatsiny ianao satria betsaka ny victime mialatsiny ianao dia mety mametra-pialana zay mahatany demokratika ny tany demokratika teny moa Ravo teo hoe ny ministra tokony andraikitra tokony tonga dia ametra-pialana tsisy hoe zao fa ao koa misy miteny hoe ny prime ministre ihany koa tokony ametra-pialana rehefa tsy mafe ny ministra izay eo mba fiahiny zany satria tena zay le rafitra ary ny eo amin'ny primature ny lehibe ny administration eto amin'ny firenena CSS ny teneny zany
ka zay indrindra no lasa manao randratariana ohatr' zay l izy zay indrindra de niko anao namaraina satria tsy ao amin'ny resaka ny fanabeazana tontolo ny fanabeazana sy fampianarana ministre ny vola koa raha tokony hiala ozy ministre ny vola ny any amin'ny resaka renakibony tany reny resaka 70 kilo reny nge mitovy any hoe fitina sujet reny be le izy ny tsy fahaiza mitantana zao vao nahiny voaingana maly vaovao mandeha any tsy fatako moa zany hoe misy ve le izy sa mbola manao fanadidina ry zareo mikinapy am'zao hoe misy hatrany amina caméra vidinao hatrany amin'ny 750 tapitrisa ariary izany zavatra zany zany tokony jereny bianco ny paky ahoana be da be le izy fa zay fotsiny zany somary fanamarena kely hitako hoe tsy manana etika zany tsy manana etika zany sy tsy mahay an'le hoe bonne gouvernance fahaiza mitatana ny mpitondra zany am'izao fotoana zao zany rehefa hitantsika moa zany de zao no ny afaran'le firenena ka ny ana ny afatrako zany am'ireo zandry manalabaka tsika reo matetika efa mihoatra ny 20 taona daoly hiditra ao misehitry ny asa ny akamarony ary ireo le fa afaka mifidy reo ny akamarony koa satria hiatrika fifidianantsika de zandrisany nareo mahafantatra tsara ino ny zavatra misy atao amin'ny firenena ary tsika rehetrarehetra nazara victime daoly am'izao zany ny tsy fahaiza mitatana ny zavatra misy be da be am'izao ary tsy tsika rery no victime fa ny taranaka orina afaka 10 taona 20 taona zay moa rina veriveriko foana eto hoe ny olana etiko ngeny tsy fisian'le hoe vision rehefa mitondra zany de mijery ianao anatin'ny 5 taona sy 3 taona fa tsy efa raharaha-pirenena mihitsy efa miditra raharaha-pirenena am'izay zany zao tsy mijery ianao hoe afaka 5 taona 20 taona fa de hoe zay ihany zany de zay no mampatonga an'le hoe manangana trano ary tsy mifanaraka am'le priorité zany le lara-pahamehana le ilainy vahoaka zany le zavatra atao de zao ny afaran'le firenena zany tsika io ny raha ny fahalalako anazy za tsy de hoe économiste be hoe manahoana fa raha ny fahitako an'le paramètre ny indicateur rehetrarehetra zany zay tena hoe fa mena daoly ataoko hoe miditra anatina récession économique tanteraka mihitsy tsika io tsy teny fotsiny aho hoe ny fitotonganany ny vola ariary mitahaka an'ireo dollara sy ny euro efa 10,000 zao manahirana be le izy fitotongana ny exportation antsika zay ny vanille ataoko hoe produit phare zany tsika no premier producteur mondial zany de mitovy mbola lafo mbola mora noho ny haricot mampalahelo izy be da be zany le izy nisy taty nefa tsy ambadika milaza hoe io tsy mihetsika tsika fa arak'izay taremarika avoakany ka le izy le réalité iainana le réalité iainana zany no jerevanao n'le izy hoe tsotra nge le izy midina etsy ambany etsy ianao namina rina de misy tsena eo de manao comparaison ianao hoe 10 taona lasa 9 taona lasa ohatrina ny kapokany vary de am'izao fotoana zao ohatrina ny kapokany vary ohatrina ny menaka am'izao ny menaka efa misy 10,000 sy rayal 2,000 sy rayal ohatran'ny rayal daoly nefa reny zany PPN zay matetika fehezany zareo vahiny no mame ny fitantanana an'izany PPN zany am'izao fotoana zao zay ny ataoko hoe mila mijery zany tsika tanora na moa zany tanora foana satria eto zany zao efa fantatsika le zavatra mitranga am'izao zany de tokony mijery no avy am'izay zany hiditra fitoam-pifidianantsika zao de tokony mijery am'izay zany tsika tanora zany hoe ahoana no avytsika de tokony mandray andraikitra eo am'izay tena hidirako miditra eo mihitsy hoe mila mandray ndraikitra fa tsy hoe miteniteny fotsiny fa nareo zao ty misy an'le hoe old programme work travail asa ampanananasa sy ny sisa satria io problema be misy fandraisana amin'ny resaka toe-karena io inona tsara izy io efa nisy namanareo teto tonga teto zanao maly fa anamafy zany ravo sentim eo tsy mindrano nareo ahoana tsara ny tena momba an'izy io sy ny hoe inana andrasana aminy ny work programme ny anomboako anazy angambany ny work programme moa zany terme anglais izy io izy moa zavatra efa misy any amin'ny Royaume-Uni any zany misy anazy fampananana asa teknika fa ny anomboako anazy angamba mba ahafahan'ny mpanaraka atsika eto hoe inona moa zany tena antony nanaovana an'izy io tamin'ny herintaona teto rina efa niresaresaka hoe ahoana am'izao any ny zareo any atsy Afrique de l'Ouest na atsy Afrique akaiky atsika zany reo rahalahntsika reo efa hafa mihitsy ny anazy zao ny fandrosoany
na ny resaka tontolo ambany vohatra fampiasana ny robotika rehefa mandroso izy zany zay zavatra zay rehefa nataoko ny fandalinana an'ilay zany de ny responsabilité zany citoyenne ny fampandraisana andraikitra zany ny tanora isa-tsokajiny zany enao mihitsy zany mila mandray andraikitra tsika zany zao fa ao anatin'ny tena ataoko hoe fampitena tanteraka zany lay zany tsy vita tsony mitabatabany amin'ny Facebook hoe zao ndray tary io ne nisy zao resaka 70 kilo iny de makany ndray de zao ny knapsa teo de azonareo misy affaire Raisa Gety de aiza zao ny suite-n'ireny sur amina manjatonjatona dossier zany zao tsy sita de lasa misy olona mitsangana tapaka rehefa aveo hoe miaro ny inona moa izy de eo ny miady amin'ny tsy maty manota de rehefa aveo tsy hita le tsy maty manota ndray hoe inona le ady atao ny tena ilainy eto amin'ny firenena zany zao de ny action am'izay zany zao marina hoe hiatrika fifidianantsika zany fa mila action ny tanora tsirairay zany isa-pokotany tokony mijery hoe ahoana am'izay zany satria tsika anatina redressé am'izay tsika amin'ny heritaona zany hoe miaraka amin'ny mpitondra vaovao président Ravalomanana hanao redressement ary izy efa niantso moa zany hoe ahoana am'izay miantso ny vahoaka malagasy mampipolisy efa nytenenina mampipolisy efa nytenenina fa iny zavatra iny tena mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay misy citoyen zany eto be da be ny antoko politika ohatra ny afaka teneniko eto ohatra ny NRCR ny responsabilité citoyen rassemblement citoyen responsable fa ny olana le izy zany mijanona ho théorie zany le théorie tsy ampy fa hoe inona le action zany inona le action na manomboka tsikelikely enge le izy tsy maninona fa mila action ary ianao mila miatrika élection ianao satria mba ahafahanao manatanteraka an'iny za manokana misy hoe hevitra hitambarako am'le RCR zany le hoe fanovana rafitra moa zany no zay no politika voiziny zareo marina le izy fa inona le action hitondrana an'le izy mila action zany le izy namanarina fa tsy tenenina lasa théorie de ny olona rehetrarehetra manaraka théorie ao anaty Facebook daholo de mijanona treo le izy ka apetraka eo n'iny fa ny fampandraisana andraikitra ny tanora izay zany no tena zavatra tokony voizina zany zao hoe inona le action ataotsika am'izay satria potika le firenena eo amin'ny lafiny ara-toekarena eo amin'ny fanabeazana eo amin'ny resaka tontolo iainana ny fambolena rehetrarehetra zany secteur rehetra potika daholo ka zay eny amin'ny team tanora Tsimondrano zany zao manomana ny work programme io ina moa le work programme le izy zany de teknika zany na paikady anampiana ny tanora zay tsy mananasa zany reo tanora be da be am'izao victime satria après nireny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 reny victime be da be ny tanora tsy mananasa tsony ny fitondrana am'izao moa ny voy an'le hoe one factory one district iny fa treto le izy aloha de misy miteny hoe le factory izy betsaka no nikatona indray mitombo zany tsy anasa zao zay miatraika any amin'ny isam-batan'olona ary mahatonga ny insécurité ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny faritany Madagasikara zany de zay amin'ny work programme zany namola volan'io zany misy sehatra asa maromaro zany eo zany hoe le tanora zany tonga ao aminay de ho ampianay ho accompagner-nay zany mandritry ny enim-bolana hatramin'ny taona février 2024 zany ny tanjona zany de hoe enao miaraka aminay ao ianao manaraka an'le lalantsaina zany hoe lalantsaina mila miasa ianao fa tsy mipetrapetra fotsiny ny 500 isanjatony zany ampianay izy avy aty aminay fa ny 500 isanjatony kosa avy any am'zareo zay tsy afaka nomehany zareo hoe mena vary ianao tsy zavatra mora ao zay zany en fait le zavatra nisy am'izao moko ny zarina le olona zany vahoaka misy hoe fahaizana mora izay fampitena le izy fa ny tena fampitena goavana ny ohatran'ny fanabeazana eto amintsika ny fampiteny toe-tsaina mihitsy izay ny mampatonga an'le olona am'izao rina tsy miraraha ny akamaroany politika satria efa mahanitra lolo nampahantraina izy zany ary stratégie mihitsy angambana izy hoe ampahantraina le vahoaka malagasy am'izay tsy afaka mandinika le faculté mihitsy zany andinika antsony tsy ananany tsony izay ny le olana de ny vahaolana hitanay zany de hoe alao aloha mena asa ry ny tanora zany rehefa mena asa ry zareo de afaka am'izay zany mba manao anazy satria ny olona nona tsy izay ny le niteneniko teo hoe misy théorie be zany anova rafitra anao an'izao le nefa ny olana le olona nona tsy anam-potoana tsony izy zany eritreretrana izay zavatra zay ina aloha le paikady aloha mila mena asa izy mba ahafahany velona izay mba ahafahany mamelona ny ankohonany
de zay zavatra zay nataony eo amin'ny tanora tim ka hoe iza ny ampiofana zay tanora tim zany zay manana ataoko hoe expérience maromaro zay ao manana expérience amin'ny sehatra asa maro ohatrany hoe fambolena ny fiompiana ny resaka marketing ny resaka vatra ny resaka fampiofanana teny vahiny maromaro zay ny fandamina zany tena nanapa-kevitra hoe ndao ty zavatra ho atsangana de ho formenay reo tanora reo mba hahafahany mitady asa sy mba hahafahany manangana asa ihany koa zavatra anankiroa zany afaka mitady asa izy de manangana asa mandritry ny enim-bolana fa tsy hoe omena formation koa le izy de amin'izao moako manahirana lasa ohatrany hoe atao fitaovana politika le tanora zany hoe tonga ny propagandy de memenan'izao de tsy zay le izy fa tena hoe politika de développement zany zay zany ny zavatra ho atao eto fa tsy politika eny teny farany marantsika ny teny farany zany de tsika tanora zany zao za zany mahita tsika tanora indraindraina zany sisa eto tokony ho anarina nyty firenena ty ny firenena tsy ho vita ny fanarenana an'izany tsy ho vita ao anatin'ny enim-bolana fa ny programme mbola mitohy vita io enim-bolana manaraka io de mbola misy enim-bolana manaraka indray hatramin'ny 2025 moa ny eritreritra anay amin'io de pilote no ataonay ao Atsimbrano ary hoeritreretinay izy io ho aparitaka ny manerana ny Madagasikara ka eto zany de manaiky amin'ny tanora ho avy anao fanoratana anarana rapitso amin'ny roa ora ao amin'ny zone Forelo Tanjombato ao amin'ny restaurant mamiratra ao amin'ny zone Forelo izy io amin'ny roa ora manomboka ny fampahafantarana zany momba le hoe inona no atao ahoana ny anampinanareo tanora eny Atsimbrano de ao zany tsika no manomboka manoratra anarana eo zany no ahitanareo kopitsopitsony rehetrarehetra le work programme rehetrarehetra isaorantsika namana ravo andrina solo zay nanazava misimisy kokoa moa zany momba nyty hoe work programme ity asa zany zay mitsinjovana ny tanora eny Atsimbrano eny izy io araka ny efa nazavainy teo ny tiako Madagasikara no ao ny jeune team zany mihetsiketsika zany ka dia isaorantsika izy tamin'ny izay mitoy ny fandarantsika very ny namana fanirira zava-manantany zay mbola andray mpandray anjara mavitrika ihany keo iakatsehatra eto amin'ny miara-mononja zany ny député Rastany enjany zany député zany ary rehefa izy no miakatra eto dia mangila tsofina ny olona manaraka tsara ny zavatra ambara izany ka dia ny député Rastany vao vita amin'ny alalan'ny tim atao amin'ny boriboritany faharoa very ny namana faniry zava-manantany ndao indray namana faniry miaraka amin'ny député Rastany ianao saotra ny ravo andrena solontsika niaraka tamin'ny rina teo ny programme tanora anatin'le work programme ny tanora ihany keo zay miezaka mitambatra miezaka mifampiresaka amin'izao fotoana izao mizara ny traikefa ara-tsosialy eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra any satria moa zany sy maintsy mifampitatsorika daholo fa mazana de mazana ny zava-misy atrehan'ny firenena ankehitriny rehefa avy niaraka tamin'nisy olom-baoaka Totsoandriamampandry isika de eto député Rastany fa alohany tena hiresahan'ny député Rastany de mbola manentana antsika hatrany zany ho anareo any ampitan-dranomasina any indrindra ho anareo havana malagasy any Paris any La France tena marimarina kokoa zany fa rapitso no fotoan-dehibe ao amin'le voilé izy io any amin'ny département 91 any zay miaraka amin'ny filo marka Ravalomanana iarahantsika anatin'izay hoe tafasidinika zay ianareo lina de ahita amin'ny filo marka Ravalomanana eny fanazava-kevitra mikasika ny raharaham-pirenena sy ny vahaolana sy ireo tokony hifampiresahana ianareo ihany koa hizara hevitra amin'ny filo marka Ravalomanana manoloana zava-misy aty an-tanindrazana koa rapitso zany amin'ny roa ora zay fionana izay zany araka ny efa flyer moa hitatsika miparitaka mandehandeha any de mbola manasa atsika rehetra ho avy amin'izany fotoan-dehibe izany mahafinaritra ho any maheno namana ohatrany hoe ny avy any Toulouse tonga marobe Montpellier Marseille ny any amin'ireo province maro samihafa any ampitan-dranomasina any misy azy ary zareo avy any Allemagne ny avy any Belgique de hiazakazaka hanentsika an'izay fionana izay dia isaorantsika rehefa namaly ny antso izany fa de raha tsy afaka moa ho atsika zany satria anatin'ny fotoana fialan-tsasatra ihany koa zao misy nefa nandeha ny ala sasatra zany amin'ny programme maro samihafa dia ataovy ny fanentanana fa zava-dehibe io fionana io zany
zay amin'ny akabeany zany fa efa eto akaiky eto ny solomamboaka raha ndrenary Sostanislas député Rastany zay miara-dia amintsika rehefa zoma taky izao anakambara misy tsika satria député Rastany anisan'ny teny foana amin'ity resaka hoe raha te hanavitra vahoaka de omeo sakafo aloha karakarao aloha mba tsy ariary de ampianaro ny zaza indrisy le fampianarana mihitsy mandringa amin'izao fotoana izao. Député Rastany miaraba tonga soa. Miaraba namana faniry ary miaraba antsika vahoaka malagasy zay manaraka an'ity na ny eto an-toerana na ny ivelany de mirary soa koa ny tsy salama ary tena tamin'ny herinandro teo moa misy namana kolegitsika nandao nreniny tao tany fotsy de tonga tany daholo de ny olona rehetrarehetra ny atoko rehetrarehetra amin'ny plateforme rehetra anisan'izany team telo mirahalahy de fidèle de za de totosoa de zay le fiainana hoe miaraory am'izao ary makahery amin'ny namana Narson dona Paorina fa de zay nanjary eto tany fa de ho an'ny tsy salama koa de mirary soa sy fahasalamana ho an'ny tompona anniversaire androany reny moa de miaraba koa mbo tratran'ny taona tsingeringerinina de zay ngamba ny fiarapahantsika fa de samy misaotra an'Andriamanitra tsika satria zavatra rehetra de akintsika an'Andriamanitra izy daholo mitatana atsika de zay ny zavatra tena miteny hoe io le rainahary alao ajatsika alao misy an'io io ny zavatra balizy mitondra atsika ho adikadintsika manaraka an'io ny adihevitra atsika rehefa efa natsidiko teo député Rastany mino fa taky ny olo-pirenena rehetra manakambara ianao fa ohatrany iankio ho an'ireo solombavamboaka mahita ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena satria ny anteny meram-pirenena zany hoe ireo solombavamboaka zay mpikambana ao anatin'izany anteny meram-pirenena izany voafidim-bahoaka no manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka reny hitantsika reny ny asan'ny mpanatanteraka amin'ny fikarakarana ny fanadinana eto Madagasikara dia samy menimenina ary betsaka reo sorena betsaka ny kivy ary nitarika hatramina lafin-javatra hafa mihitsy zany hoe torana nisy ny voalaza fa nodimandry famaofamo ny vaovao maro samihafa fa dia manonona ny teny fampiononana hatrany sika ho an'ny fianakaviana zany zay Andona Paorina. Député Rastany ny fitondram-panjakana koa nefa de manilika andraikitra hoe ny mpanohitra io toy zany hatrany hatrany manko le fitondram-panjakana rehefa misy zavatra mitranga de hoe ny mpanohatra hatrany kanefa rehefa zohina le izy dia lay tsy faiza mitatana lay tsy faiza mitondra ary lay gabraraka raha-pitantanana no tena mameno lay hoe akapobe ny fiainan'le fitondrana am'izao fotoana izao fa mety manana fomba fijeriany solomamboaka atsika manona ny zava-misy ankehitriny eny efa voalaza ny tompona andraikitra teo moa tsy pasoka ny efa malama fa de hoe manamafy fotsiny fa de tena tongo bakivaky sady mahamenatra no marary tena maharary ny teninao teo moa tsy de be resaka atsika tena hoe tsy fanaratsiana fa de hitam-pirenena fa de hoe tsy fambiazana zay mivokatra le tsy faiza mitatana tia fa teniko ianao fa ny teny maly hoe oziny Rastany le tsary tsodrano ty fitondrana ty mako de tsy fitondrana tena tsy azo tamin'ny ara-talàna fa fitondrana azo tamin'ny ramandrika azo tamin'ny langalanga azo tamin'ny doublé azo tamin'ny osoka rehetrarehetra ka io zavatra io ny olombelona tompoko de samy mahavita an'izay fa tsy maharitra jerevo ny faiza samy tena taovo tena hoe tsisy olona parfait tao tamy fampemezaka manao rariny toetra ny vahoaka ho an'Andriamantsaka vahoaka no Andriamanitra malahelo loatra ny vahoaka anaovanareo azy le retsy de jereo fa tena ampitahany isan-kerinandro zao isaky roa andro isan-kerinandro de misy skandale mahatsiraha tena zay tena miteny anareo mandra-piala anareo tongama tena vao mainka miamaizina tsy mbo mia tsara fa miamaizina de zay tsy adalan'ny olona mbo mahavita an'io fa de mipetraha tsara ary ny zavatra tena mahagaga namana faniry de tena tsy mivavaka mivoana amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra zala fa manao pacte tena mino fa manao pacte amin'ny raha ny taon'ny firenena mandroso teo président Ravalomanana de natao kely fotsiny tamy teo hoe
mivarotra tany tamin'ny dao corporation la izy mivarotra tanazy iny de noentina anaovany grevena betabe zatra kely pity kely tsy mitombona korary nefa ny azy a raha jerena iany arivo injatongotra zao tsy mahetsika ny olona de lasa eritreritra hoe le fitenikeo le correrance ve saina fa de manao pacte ry zareo tena mahery nefa tena tsy ohatsainy zareo fa de mahery tsy moa tompoko tsy ela velona misy fetrany zavatra indrindra zavatra ratsy miroborobo tsara ohatra hoe raha ny sitrapony ty président inge oeraoera tsy fiteny le tena hoe tsisy vita hatramin'ny 10 taona nefa arakaraka ny atao vao maika miarendrika rena remarque inge tsy mbo nisy zavatra tsara mbo hoe na zavatra ratsy na zavatra hoe zavatra tsara natao fa de ratsy daholo de miamiletika mipitra teo azonao pitika teo tena hita zao de mibaka tamin'ireny azonao mbola miverina ndray ve baka ve de misy fitiny hiverina kely tamin'ny tenin'ny Toutso tena féliciteny tamin'ny fitondrany Toutso mbola tamin'ny DGIS tao amin'ny men ary félicité koa ny toko Paul Rabat satria tsy nijery atoko izy tsy nijerina fa Toutso nge olona tena niresaka tamin'ny ministre Paul Rabat tamin'ny fotoanandro io izy tena olona ilako sady mariazy tia manareo nge hoe tanao ny olona rehefa mpandroso firenena tsy mijery manavakavaka ohatra ny indralahteka sy ny tany fa maka le olona capable olona mahay miny reto nefa tena asa tsy mijugea fa mbo inona avy ny voany tena mahamenatra tena mahamenatra ary zareo tena fierabitany tamin'le kabary kely teo hoana amin'le fampianarana any rehefa avy eo tamin'le kabariny teo de tena kabary mahamenatra isy interview kely nalafan'ny zareo tamin'ny mpanao gazety hoe tamin'ny Facebook hoana rasy tamy ve de tena hoe lasa tena hoe misy kabary dirigé daholo ny président tamin'iny hita tena marinako satria nalefany teo hoe vao mamoaka sifra amin'ny banque mondiale tsy ela koa izy de afambaly tonga de avoaka tena olona tsy manana eritrereto tamin'ny président Ratsiraka tamin'ny président Ravalomanana isaka tany ivelany vao tonga de manao tatitra aminana tena nananana na mpanohatra nina mametraka question le rangaha ty nga mahita valy tsy mbola nahita hatramina tongava mbo hoe misy andreny vato mbo misy tonga hoe inabo voandalana netinao tsy hay mamaly azy fa ny azy zay ny porofoko fa tena avelako le nalara tao Facebook diba conférence dirigée ny le rangaha io tsy hay nli satria makasipapa makatra izy ditanao refa niseny question mara miolakolana tena tsy hitany zay atao na le mpamanana ny valirahana zay mahaporofo tsara tena hoe tena porofokanareo fa tena kabary dirigé ny le rangaha kabary dirigé tena tsy jerefo tamin'ireny Covid reny iza moa anakaroa iny le mpisolelaka eo amin'ny TVM miora sy miora sy misy nanakaroa reny ihany tonga de tena antaniny azonao tena antaniny hoe ona fa tena antaniny ona président tsy mbo misy rehefa tena capable tompoka raha olona tena vonona ary olona tena nana hainao le au niveau anao tonga de tena asa sinaka anavaka fa nampanoatra sy ny tariny ohatra tamin'ny président Ratsiraka ohatra tamin'ny tonga de parentely za tatatatata reny ny ilana tompoko de iverina amin'ny fampianarana teo zao tena jerevo le baka de reny veranga fa tratranao tamin'ire mandeha fa tratra mifoity de tsy mbo misy organisation ve tsy mbo fahavanovana zavatra ve zatra tsy mpanao zavatra le izy de saratra be mitatana namana tena saratra be ho anazy satria verina indrolo izy zava tena tsy itsony fa tena tsy fanaonao nefa tena mibaka nge tompoko io ny kiondalana voalohany ho an'ny ankizy hatrany amin'ny apaitra amin'ny fahazaza tonga eo nanaovana branche anao anteo amin'ny université anao zava-dehibe amin'ny fiainan'ny olona na hijanona eo fa andeha hiasa zava-be amin'ny fiainan'ny olona ve de atao ohatran'ireny raharam-pirenena tena mampalahelo de zay le izy rehefa mipetraka teo araka ny teny tototo tsy mbo teny hoe kely hoe le président mbo hoe zao ny solution fa de mametsina any amin'ny mpanohatra ndray nareo ve de tena tsy fahaizana hoe zavatra rehetrarehetra tsy ataony zareo reo tonga de mpitondra teo aloha mpanohatra sy ny tariny rehefa tsy hainareo le re tsy miala teo fa za tena miala olana sy ny tariny zany de tonga de efa makarary olona nge mijenany zany iondray ny endry zareo mahasosa de rehefa teo tena hoe efa nilazany totosoto daholo moa fa sasasasa fotsiny tsy nilazany de eo le izy tena mipetraka teo hoe aiza misy baka hoe plan A natao plan B de fanitelo ndray de hoe alaina zay tsara anao de aiza misy an'izany sujet de tena ohatran'ny famesan'rio vary io koa tany hoe le tosika famesy vary any mibaka koa zany amin'ny ty taona ty mbola era Madagasikara tsisy 10 taona misy koa ny tosika famena
bakatsinjo tena mampalahelo tena mampalahelo izy ihany ary rehefa tena midisy ny olona ohatra ny Paul Rabat teo mba ataoko exemple na tsy mpanohatra raha laivo sy olona tena mampandrotra raha tena mpandrosany ty tany ty fa tsy hoe orange daholo de tena na tsara na raha tsara le olona le désigné anao a tena olona tena tsy capable daholo ataonao manodidina anao de lasa fitetaka le firenena na antany izy zany tamin'ny teo resaka fampianarana ihany de ny zanako alefa no any an-dafy nefa zanaka malagasy tavela ota raha président intelligence tokony tsy hiteny an'ireny satria tena hitako miariary hoe lycée zany ataonao any kiasy ataonao any rehetrarehetra tsy manjary fa ny ianao a tsy azon'io tokony tsy hiteny any mihitsy renana président zany raha zany teo tena saso mananjanaka tena lazako anao tsy hiteny zany fa any ivelany reny tsy any France fa any antena enjany tsy hiteny a satria mampalahelo le vahoaka malagasy ny antony nanaovako any zanako any de tena hitako fa tena sacrifiena le fampianarana eto Madagasikara de noho zay mampianatra zany an-dafy zay mandainga président ary mieritreritra le io zao any tena io président io a mieritreritra le olona tena nikabariny eto de ty tsy ho an'ny olona intellectuel olona ny andra tsy tangotra fa ho an'le olona le mena tosika fa mena ray ny kabaritsy anaovana an'io zay ny meno anazy satria zao raha ohatra ozy izy tena eniko tsara nikabariny hoe raha ohatra zazavatra fa tena ohatra maharary izy de avela fa tsy hoe tsy fitiavana amin'ny président fa tena voaka fotsiny hoe mbola nozy izy de maka visa foana ny zanako moa izy maka carte de séjour foana mandainga izy frantsay tompoko na ny any Allemagne na reny européenne ny any vahiny fotsiny de zao tianatrany anaminy ianao capable zao ok tsara fa tsy baka ohatra nitsika baka tosika faminy eto ilo ny critère jereny voalohany fandro ny volanao otrina fidiram-bolanao a afaka hiasa avela olona sa tena ho fato azy sa tena zavatra angata zay ny zavatra angatahany fandroany de rehefa atao hoe izy ny olona mikaraha zany zay ny zavatra tagny fa langa fotsiny zany hoe te hampianatra ny zanako de maka carte de séjour langa tompoko ny olona zanaka rehetrarehetra io ve de manana carte de séjour manina na vita fianaran-tany daholo ny olona fa de tena le valiten'ny président koa de valiteny tena farany zay tena mirefarefa amin'ny tany mampalahelo ary le olona mampianatra zanaka any an-dafy zao de miany hoe ino ty langabe atao amin'ny président fa miala olona zavatra fa nakanao an'le zay manko tena mariny tsy raha anjana n'le izy fa zany hoe izy moa te hanafina an'le izy satria ny adevitra ny tsy le zanany zany a le olana manko de zao rehefa miresaka momba an'le filoham-pirenena député Rastany ka somary mahakasika kely indrindra nisy namana ny resaka ny fiainany any ivelany any transfusé de aza-pidirana politika ny zanak'le filoha fa any fa manahirana an'le izy indray no miresaka momba an'le zanany ho resahana ao anatin'le adevitra kanefa tokony asorony lavitra ao anatin'le adevitra le zanany fa izy anie no probleme ary zany fomba fiteny fotsiny zany fa ny tena marina mba hanafenana an'le zava-misy fa ny tena marina de hoe izy mihitsy no nangataka le olana eo aminy fa tsy eo amin'le zanany mbola adevitra mihitsy alany hoe teraka teto ve le zanany sa taiza mbola azo resahany zany fa mbola tsy any aloha ny adevitrika satria tsy te hiditra am'zany tsika député Rastany fa zany moa zany hoe ohatrohatry n'iny le filohantsika moa zany hoa tsy hitanao hoe alainao makaiza ngeza be tsy alainao kely madinidinika le izy fa ohatrin'ny hoe antonontoniny ao fahatakarany zavatra de eo am'izay fahatakaranyzay no amaliny adevitra député Rastany tena marina misy zay tena hoe arakaraka ny tena zay nitakatra ny tsika tsy ametsiny azy a nefa le olona tena mijery mapetraka hoe dry ina ty arera goavina atao amin'ny président tokony tsy niteny hoe mianatra any an-dafiny zany andraha tena hoe izy ny filoha tokony tsy teny hoe akasimo a de carte de séjour ny sasany ara any Amerika tena de any Amerika tsisy an'izany tsisy an'izany nefa any amin'ny firenena ngeza noho ny la France fa tena rehefa manao zavatra tena atao matotra tsara le ohatra fiarovan-tena ihany io le ahilika any am-panohatra raha ohatra zao teondre de hoe ka mpanohatra tsina manenjika anay tokony zay ngama zao nataony de tena zay ary tena mpanohatra mihitsy nakany hoe natahotra izy amin'ny zavatra tamin'ny transition nataony zay zavatra tsy mety natao fa zay ny tena marina de hitanao le fialana olana zavatra simple kely tena ho nataoko akizy kely tsy teny na olona kely tena faran'zay bitika ery ara tsy hanao valy teny an'izay de jerevinao mahotsany le firenena hoetiko ihany tamin'ny teny teo hoe jereviny ny tena ana ny teny tamin'ny miderany tena tamin'ny ohatrany honorable tony zao honorable Todsoa sady mpanabe enana mahavita soa be da be amin'ny firenena manabebe sy ny tariny ary tena olona modèle
tena zay nataoko hoe nainjery Paul Rabara olona modely le rangahy angiranga ty za mikrosy isaka marena mifanena mifanakaikaiky ny tranon'ero lahy fa mikrosy isaka marena amty iny izy lasa tena mandeha moto mandeha am 4 heures kely sarinandro tsisy député mahavitadidy ohatran'iny za tena terako azy ary na olona mpitondra an'izy any olona mbo fidina izany olona tena natokany mihitsy ny azy ny fiainany anamboarana hoe zany teo tsaina jerena de aoariko am'izay tiako antongavany de ty jerevo ny olona désigné ty fitonana fampanjakana ty ao daholo ny scandale rehetrarehetra ianao ve de tena olona désignénao hoe tena sahirana ny vary tokony tena nytenenina tao tena lara-pahamena de ty mamokara inona stratégie amokarasolonge tamin'izy tafanasonony teo aloha de hitanao hoe zany nesantiana anazyinao hoe tena nikapoka no ampidina zany veny teo tsaina tena marina anaka izany amin'ny EPPR tsy anao raisonnement ohatr'izay nefa ministre azonao de zany ve ny raisonnement tena ataonao olona ho ministre tena ohatrohatrotr' zany daholo manodidina le raha miseho amin'ny filazanao ohatran'izay daholo mba rehefa midésigné sy olona mitondra ao tompo mba jerevo tsara hoe ny olona raha tena olona société ngezabe asa le clame tampoka le tsy mahalokarama-kely ery raha miditra amin'ny société ngezabe anao tena jerena diplôme ao tsara ve fanaraka ny zavatra ataony saingany d'expérience fa amitony olona zay mpivarotra kapoka teo sy ny tariny tonga de tena akamakama de raisina de tsy mahagaga fa zay ny facteur tena naharendrika ny le filohantsika dako za tsy manao tseny vo fa de io ny fofa fijeriny za tsy manao ambony izy na ambany fa reny fitsaratsika azy teo de reny ny fitsambany reny takatra ny sainy ambany sa ambony za tsy hitao ambany na ambony de le olona manodidina azy keo de tena mahamenatra be nareo verireto olona vokotra amin'any tena naharary tena nijerena mivady aza mijery an'io aloha mbo jerenao jerena tsy fetezana na mety na tsy mety aiza moa tsy hivaraliana amin'ny firenena vo tsy mety zavatra tena sanatriny zany am'le fiteny leksanka zala io nareo olona ataoko mijaly daholo kizy fara daholo nareo oui président io nareo olona ataoko ohatr'izao daholo oui président mba amisainy tena mba hanaro izy jereko zao le manodidina azy nao na raha mba anarina fotsiny mandre matofoloha mba zao no tokony ataontsika zao no tokony ataontsika zao no tokony ataontsika fa tsy tena tonga de tena mampalahelo be de rehefa atreo ndray mbola vita mbola tsy vita am'izay ndray fa lasa ndray manao goûter tsara be arisiny ta nefa olona tena pitetika sady tena tonga cocktail hita fa tena apetraka tena ataokanao eny apetraka eny rehefa atreo vo alefako le teo fa tena le fasony ny fanontanianao satria tena izy tamy teo le hoe hita tena fara tiako lazana am'le norakoraka teo tokony tsy asiana lalàna daholo zany hita fa miprezidanao fa tena hoe frantsay afa-tsy mahazo miritsaka nandika ny article 42 sy ny tara fa tena olona mpamitaka olona efa tena namitaka mihitsy na ny zay olona nana tao amin'ny nanera azy mony haute cour constitutionnelle tokony tena hoe tsy mahazo miditra de nafenina ka hitanao zay le teniko teo ratsodrano ratsy nataonao ataon'Andriamanitra mipitra foana reny de zay nataoko ny tena mitehaka tenko hoe tokony tsy ho président namitaka atsika izy zany raha nyteny izy zany tokony zay député tamin'ny volo teo tonga de afa pof tonga de afa natao empêchement le izy de jeriva ange tenanao ty fotsiny za tsy resaka ivenana intsony le naturalisation sy ny tariny fa tia ny olona teny hitanao zao ny tipana olona miara-miasa amika izy tsy nireraka alefasiko kely angefaly ty alefako foany ty na aleo nareo nation alefasiko kely angefaly ty atao liara-mato tena olona tena super ministre sa tina tsy ny tariny zao mivavany de fatora mivavany nitifitra olona le tifidanotra draiza raha ngaty olona tena nifonena any fely izy tsy ny tany arovana tena tsy ny tariny manina tsy narovana président teo tamikaba tamin'ny ina moisy teo ny intervene alefasiko ange faly le ana le zao ny olona mpiara-manivôly le olaza mivadibady zay le nazavaiko to hoe tokony manana fahavononana anaja ny lalàna daholo ny olona rehetrarehetra de ny lalàna de lalàna tsy misy eto na filohan'ny repoblika amperinasa izy na filohan'ny repoblika taloha izy na ministra izy na inona izy na izy na iza tsy misy eto ka ambony ny lalàna ny olona rehetrarehetra zany de mitovy daholo eo anatrehan'ny lalàna hitanao zany
iny le tsy maina mivatokatrany nefa de tena pitary zay ny tena pitary vilam-bava hafa ny tenen'ny-bava hafa ny action tokony ampiarana an'le filohan'ny repoblika na izy am'teny ary atokony ampiarana izany izy io tsisy eo ambany lalàna na ex président na président sy ny tany top tonga de tapitra nareo vahoaka mitsara hoe le article 42 46 tompoka iny teny tokony tsy asiana resaka aza tiatiafana tsony aza ataotrinao na ampiana rovanotry iny fa tsy asianao ny lalàna tokony tsy asiana de samy mandeha gabraraka ny daholo azam-pandoavana etra no azam-pandoavana n'iny olo afa mangalarina mataovy ny rehetrarehetra azonao satria samy tsy manara-dalàna tsinona ka fa raha tena manara-dalàna zao tokony stopatro président fotoko fabaraka zay petraka somatsara aronony etana ohatr'izay koa an'le tsy navita ny karakara n'le fanadinana baka nisy n'le fute tokony ampiarina aminy lalàna inona mono rehefa tsy miatra ny lalàna afaka mametra-pialana ny prime ministre ny gouvernement ray manontolo nge sady tsy crédible atsony tsy légitime député rastany vokatry ny motion de censure fa zany rehetrarehetra zany mandeha ho azy fotsiny eto amitsika efa tokony tena fa enina ambizato 5 ambizato ny tena foe tokony fa tsy izy daholo e jerivo zany izy mirahalahy izy mirahalahy mianaka na président de république fa namita-bahoaka le hoe tena olona tena kay olona nano naturalisation fa français izy ty prime ministre ty koa fa tena miariary le tsy hoe afa tonga fa tsisy tony ty fitondrany ty de anjaratsika zay na ataoko anao nge le vahoaka tena ohatrany tena mety vavoatra zao daholo hoe misy pacte tena herin'ny maizina enjana be zay le izy de le resaka délestage tany satria mandeha ny fotoanatsika moa zany a tamin'ny fitoam-panadinana iny de natanjaka be mihitsy ary mivandravandra mihitsy le hoe izy ty sekoly manara-penitra resahany ty zany a mivandravandra tamin'ireny alina reny ny faharatsian'ny sekoly zay tokony asiana fanamboarana fa hita tamin'ireny ihany ko fa tsy voavaha le tontolon'ny délestage ny lahadiny iny nefa mialohan'iny nefa be de le ministre hoe tsy maintsy voavaha tsy maintsy foana ao anatin'ny telo herinandro ianao moa menimenina foana député rastany tsy hoe menimenina iny moa zany fa miteny foana am'ty hoe téléphérique ity zay tsy maintsy andeha amin'ny alalan'ny courant force zany de miaraka tonga de alefatsika zay hiady hevitra zay mino fa ianao andro nampiasa an'ireo namana maro be nitsinjony ankizy nitatitra ny ankizy tamin'iny alina iny zany satria betsaka ny nody alina zany nahita tsara nareo an'lay hoe tena maizina ny tanàna tena maizina ny tanàna ty tena hoe fanakianana kely any ianao rehefa tena miteny tena tsy adalany taolo ngendry alohan'ny tenena vadibadika ipitolo lela oharina président toa zao de tena miteny izy hoe tsy fantany akory le raisonnement eo ihany de tsy fantany le fitohizany tanona zay le ataoko hoe aiza ho izy ny hevitra samy faripahaizana ny voile présidentsika afaka 2 semaines moa izy 3 semaines tsisy tsony délestage 3 semaines nefa izy tatorianany kabarany teo anome eo ihany tsy afaka adiny ray raha tsy mihina telo taona zay ny taona telo taona vo afaka ny délestage tanao fa eo ihany manao contrat tena mampalahelo e tena nyfoana fotsiny ato izy mame telonandro nefa izy ato mitady taona maro tena afaka ny foana tanteraka nefa tena fanapetrany raisina am'zany za tsy amerina tsony tamin'ny mianaka mavesatra le ataontsika tsy anany efa mihaiko sosikefitra raha tonga ny influera fa tsika mety tegna zay fo tanteraka heritaona tsy ampy heritaona le France tiako manangana azy fotsiny miela fa misy solution goavana be amin'ny zavatra misy eto aminao de tsy ataondry zalafany zavatra manafatra solika solona avy any ivelany nanaovana an'le pourcentage angabisa tsy hainy akory zany efa nataony hoe dany exploité o ny atsy be milanga efa misy tokotely efatra fa vitandrareo teo an'le Madagascar oa efa sotomona fotsiny le izy apetra ao le tena manaova infrastructure ohatrany akisafo eresy Andoamanitry nataony fitondrana HVM tonga de afa apetao telo efatra 5 na era Madagascar mba tsisy dépense tario amin'ny câble fotsiny électrique era Madagascar tonga de voavaha io fa tena zero raha nanaraka ny tenao raha nanaraka ny tenitsika na fambolena tsy ny tariny de efa lasa lavitra tena tonga de voavahan zareo fa zareo biambo raha voe avy amin'ny mpanohatra de hoe tena zavatra ratsy foana raha olona tena hitondra tompoko tsy asiana mpanohatra sy ny tariny fa tena tonga de hoe zay mahaso amin'ny firenetsika natao de zao le délestage zao de tena le mpianatra vera nga tena tsy tena na ratsy fa tena vatany province rehetrarehetra tany
le sekoly manara-penitra anao nge teny fotsiny manaraka misy miteny fa tsy teny malotana manaraka teo izy izy loana manaraka nanaovany ana tsy eo anao fa manaraka anao ary mantokony izy efa vakivaky tsisy ban manara-penitra zany nge tena impeccable ao daholo ny anina sanitaire ao ny rehetrarehetra ao ny jiro tena complet na ny tabloir tena le tableau tena fentra nefa tena au contraire tsisy zany de atao anarany fotsiny tereko masako oatra vola sekoly manara-penitra potika daholo izy zany efa potika daholo ary le olona tena anaovana le appel d'offre tsy mbo hoe raha mbo mipetraka de tena hoe entreprise le tena fa manana expérience 10 na 3 taona fa na olona tsy mahay ary ary de tena hoe namapre le akamakama de aloha mba ataoko io hoe tsy hainy akory ary namanao divina ino tiana hoe ino tiana hoe terme technique de potika atsika Madagasikara de zay no ataoko hoe le fampianarana tena tsitsiny tena tenitsika rehetrarehetra hoe raha tena haim-piany androandroso ny firenena fampianarana izy de adalany tena marina nisy ny tena azy tena niteniteny izy zao tamin'ny ana maninona rehefa tena ohatra tinga le fitondrana raha olona tena may ohatra ny diatany ohatra ny omby mandeha dia ny tanany anina raha tonga raha tena fatany daholo raha nanaraka historique izy raha tena fatany daholo ny herenan'ny président sy ny teo ty tsy mety nataoko tiana reniny tena eo mandrak'izay izy vao mainka ampirina ny teny izy teo filoratsiraka marina tao izy ka lasarasa filoratsiraka io foana mvazaza nefa tindratsiraka mbo niezaka kely any izy tamin'ny fampianarana raha tokony nalany-tahaka hatramin'ny tena nanao esena izy alphabétisation tena niatra ara ny zany nampianariny niny tia tena marina raha tena mampalelo ange tena tantara kely amin'ny fampianarana misy bandy promotion asa tamin'ny promotion ingénieur namanay nanana tobila nanana izy azy izy de takatra tapaka le promotion izy tsy nitony isy an'ity fitondrany ity zana zao nisy 4e année amin'ny manao droit tsy voalohany Nicolas misy telo lahy tsy mianatra tsony fa tena tsy tinany hoanina era tsisy nefa ingénieur zany mitady asa tsisy am'izao mahampalahelo tena potika fiainan'ny olona potika le fiainan'ny olona am'ty fitondrany ty tena potika tsy zay any kely izy azonao tamin'ny baka teo le lazako tamin'ny anina azonao tapaka le jiro azonao tapaka le jiro ny ankizy manao examen manao révision de amin'le sekoly izy ny tariny tsisy labozina atao reraka le ankizy kely indray adimona ana nisy tena examen may le trano le olona noho ny fireta labozina lany le paka latabatra zany daholo ny impact an'le zava-misy impact angeza be amin'ny fiainana de tiana ataoko hoe aingaray ny amin'ny mahavazahana azy tena mission an'io anapotika Madagasikara jerivo ange ny kabariny to fitingiko kely fotsiny tsy niteny kely izy azonao tsy niteny izy teo hoe fambolena aloha sy fampianarana voalohany fa inona nataony efa maiko takainy daholo manara-penitra niatsy de mafonja manara-penitra verangano tena any mbo reperanao ty izy tsisy za tena président tsisy rehefa tsy hainareo ty aza-potsilena voaka farany am'le téléphérique azonao manina raha le tena vola 150 millions tena anamboarana le tena zavatra tena tsy mety amin'ny fambolena sy ny lara-pamia de critiqueko de io zao de momody eto hoe ero ohatra ny école hoe raha anao école manara-penitra anao tsy atao any ambavy any andravokala any le tsisy any fa le mora lalana any zay stratégie any de mbo hitany olo eo manao le fitondrana de ohatra zay ko le téléphérique le pilier le téléphérique zao mbola etsy amosy ny hita vaoka ihany natao de hoe efa manomboka ka président de farany fatraparanaka tokankakangana maninona ny tenikeo izy tamin'ny lalana amigidana io izy adiny roa ihany tonga de tonga ny tamatavy sy ny anina rehetrarehetra rangaty alohan'ny zavatra itsabo aloha mbo manao analyzy atao tena manao diagnostika anao sy ny tany diagnostika atao voalohany tsara lalam-pirenena andehanan'ny olona fa mandrapahatonga ny ananao zato taonao vita aveo ho faty eo ihany angely olona am'le lalanatsy miakatra ny économie sy ny tariny de le héros farany le héros ozy izy raha zay ny teo ino tena nampalelo andrindra raha zay ny teo de efa sekagno izy efa 50 millions ny 50 filma ny valerany euro ray 50 000 francs fa zao mbola 25 io za tena zany hita ivalorisen'ny olona azy hoe ty président ty ve mbo miteniteny foana ny balance anao ny importation sy exportation tsy miéquilibré akory ila zao mbo ny exportation vanille raha ry ohatra ny potika otrina kilo nefa ny tena fa diram-bola ny tourisme atsika tsisy azonao noho ny avion kely nino jerevo ny natao référence jerevo ny Ethiopia Airlines azonao feno aminarivo itsika tena atera kely tsy ny tariny tsisy manofa amin'ny olona tsy atoko isan'ny olona ary
jerivony ny zavatra rehetra mifampiena tsy ataonao tsy kajenao tena bazy Madagasikara aiza eronao tsy totongana de aiza ny eronao tanezela zako tenao avy any de koa ray andro sy tapana anaovako azy nefa tonga te efatrandro le izy na mivola am'izay miakatra ny olona tsy afaka anatra ny jiro tapaka tsy afaka mamokatra stop be da be ny azo nafana fa tsy valam-parana fa zahatra tena raha mampalahelo dikan'izany mbo miangavy raha olo-kendry indrindra nareo mpanohana amin'ny président reo sy ny olona voky tena aza antentakanina loatra fa mbo rehefa tsy voky tam'izay mba aloha mbo sonitra mbo ataovy zay ampandrotra amin'ny maro anisa fa tsy anareo mpiteteaka kely voky be io ary ty président ty fahalalako azy fa tsy tianao tsony matoa mipitra farany io matoa mipitra ty naturalisation ty efa hoe tena sisika tsony fa mipetraka fa le olona hitanao hoe le mandrisika mbola tsy voky ao ihany président de aratsina amboarina zay mampiatra azy mampalahelo zay angamba ny telo be da be mipetraka fa mahakamo sady ana fa samy tonga saina hoe zao ny afatra ataoko anareo vahoaka n'Andriamanjaka vahoaka no Andriamanitra ka rehefa manao tsinitsinina andreo na mibaka na fivelomany sy ndrehetra sécurité zay maheritsy moa tompoko tsy ela velona misy raha misy etrany dolo raha tsaby io raha sony ataonao le velam-bola tena lasa lavitra be fa raha ohatra ka tena ohatra zao fasomaika loza miantona loza anareo miantona io fa tena loza nataonareo amin'ny firenena zay angamba lisa tsy eo manozina akory fa zava-misy am'fo tsy manenjika anareo atao manenjika mijery atao mijeritra teotra raha ohatra tena te hiavitra ny zavatra tokantrano ray maitsanarina zao ny zavatra vao tsy mety anao zao ny zavatra ataonao raha vao tsy manaraka ny olona fadala fa asoro any ok asitraka ny député rastantsika de maniry indray ny iverenany amin'ny fotoana zay anjara fitenenany fa de mendalana ny député rastan toerana vangasany fa mbola be da be moa boika fa mbola be da be tokony resana fa fitipitinina ohatra zay fa de makasitraka tompoka misaotra namana faniry de misaotra tsika voaka malagasy eny ena mbo fa aza tezitra fa tena hoe tena aza tsy tiako tsy bare raha ranany fa analyseo ny zavatra ataony fotsy de hitanareo hoe mety sa tsy mety misaotra tompoko ya ny fanaoan-kevitra moa misesisesy atao amin'ny fandaratsika de isaorana ny député rastany eto zany na firy minitra de zana de olo maneho hevitra ny namana zany satria raha-pireneny ty tsy azo apetrapetraka fotsiny ihany satria zay manan-kevitra de alolo mba haneho ny hevitra araka n'izay fomba fijeriny zay de ny namana iada indray miaraka amintsika eto zay mpandrindra ny FLN iada de avany Toliara avy any izy iraka manokana ho an'ny FLN sady iraka ihany ko mijery mandehandeha mijery ny zava-misy rehefa tany iada de nahita zavatra maro be asa na ho voaton'ny iada teto le izy amin'ity lalam-pirenena fa sivy lalam-pirenena fa zao hoe tsy maintsy anao tatitra amintsika izy fa rehefa eto ihany ko iada tsy maintsy azotsika izy ahoana fijerin'ny FLN fijerin'ny iada amin'ity resaka fanadina-panjakana baccalauréat ty sy ny fomba fitatana ny fitanam-panjakana izany fanadinana zany efa betsaka ny adevitra fa arakaraka ny amaroan'ny presaka koa ny ahitana n'izay hoe lafim-baovao sy lafim-pijery maro samihafa zay miaraba iada tonga de tairo vetrany ya de faly miarabanao faniry mbako manana ny fiarabana rehetra natao teo sy ny firarintso ary ny fiaraha-miora am'ireo namana zay nanam-paoriny faly miarabany mpanaraka ny miara-manonja ary misaotra melony reo teknisiana zay mampita ny ty fandarany ty raha ny dinitany Toliara aloha de tena tsy ho vita faniry ny tanisa azy eto fangamba de voatokana fotoana manaraka fa ny lazaina fotsiny de hoe votokevi dehibe aloha de hoe misy tsy milamima lay fizarana tany ao amin'ny any Ampevoay satria manjary misy olona tsy tokony azo anjara tany amin'le izy manana be dehibe mihoatra amin'ny an'ny mponina ary ny mponina efa toa lasa tsy manana afa-tsy ampahany kely fotsiny no ilay hevitra hitenenina an'le hoe nanalana le valeur vénale le izy zay zany ny olana Ngeda-Berany faharoa ny lalam-pirenena fa siviny de nisy lalam-pirenena efa tamin'ny andron'ny Flo Erajonary notokanana jerena tao mihitsy le tsangam-bato de tena nijerena mihitsy hoe hito mihitsy le fanotokanany sy ny anany ary asa efa natomboka tamin'ny andron'ny Flo Erajonary mampianina eo misy ampahany kely tsy vita tam'izao fitondrano zao ary vita efa tena ela be loatra azany de izay ngamba mety hoe izy fitokanana atsoatsy tsy fantatro fa zay de nijery ny tena fahamarinan'le izy zay ny tena naletany fahatelo
ny raharaha momba ny bastioliara de nanao fanadiadiana mihitsy ny tena zany a de tena marobe a fa ny azo lazaina fotsiny de hoe ny olona nanana n'lay fasana 30 zay milaza fa manaiky ny tokony anokafana an'le bazy a de misy olona 20 fasana mahery koa tsy manaiky zay mbola tsy nikasena le fasana zany hoe zay zany de fahitana hoe tsy maro ny efa nanaiky mihoatra am'lay tsy manaiky fa le efa nanaiky arany ny tompo fasana anankiray de misy olana koa anatin'ny fianakaviana ankehitriny satria ampan'olona vitsy tao anatin'le fianakaviana ny nanaiky an'lay fanisana an'le fasana de zay zany lasa miteraka olana akoatran'zay a ny vahoaka ny tena miteny hoe izahay vahoaka mihina trondro fa tsy mihinana fasika mainty ka noho izany a ny mpitrandraka fasika mainty de tokony mitrandraka fasika fa izay mpanjono mihinana trondro de tokony anjono tsy mifanelingelina tsy mifamodika fiainana fa aloha samy izaka ny fiainany be deaibe ny resaka tany be deaibe fa amin'ny fotoana manaraka mbola hitondrana fanazavana misimisy zay fa entina fotsiny ilazana amintsika hoe misy olana angezabe any amin'ny faritra atsimo any ary betsaka fa tsy zay fotsiny akoatran'kere be deaibe ny alianay misy oronan-tsary moa zany fa amin'ny manaraka zany de hoe za na le fety fanery ny faharoa manarakaraka an'zany zany ny fanontaniana teo de mahakasika an'lay fanadinany ankizy teo zany de fanadinany ankizy teo de nisy fuite de sujet iny zany de le fomba fizereny azy aloha zany de mampalahelo satria lasa nisy examen de rattrapage zany natao androany ngambany izay a ho an'le olona am'le hoe fahaverezan'lay fusile de fuite le sujet ny afotsiny teneniko hoe tsy tokony isy fampitahorana an'lay olona namoaka an'lay izy tamin'ny Facebook fa raha ohatra misy an'zany de rehefa misy fivoana sujet ohatra zao zany de tsy samoaka amin'ny Facebook hoe misy an'zao ny zavatra miseho eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria raha tsy nisy an'lay olona namoaka le izy tamin'ny Facebook tsy nisy ny fahanairana zany amin'ny fisina zavatra ohatran'ireny ny olana amintsika fotsiny dia lasa ilay valeur an'le baka an'le zaza fotsiny no lasa manahirana ny orinany baka azo tamin'ny 2023 de lasa ohatrany hoe de tena faible be le baka an'le kizy zany zany tsy tokony isy ny zavatra ohatran'zao fa ny azy zany tena rehefa tena diniany ny zavatra rehetrarehetra miseho a de ny olana napetraky ny filoham-pirenena tamin'ilay kabariny zany sy kabary moa le izy fa fantarana manokana ntaontaony tele fa zany maneritreritry hoe kabary izy ka i nanao débat télévisé niaraka tamina mpanao gazety ndray izy zay nylazainy fa tsy anao no tokony amaliko ny fanontany nomeko valim-panontaniana le mpanao gazety manontany azy indray tsy tokony ome valim-panontaniana fa nizy fa ny vahoaka malagasy nefa de izy zao ny nanaiky hoala ho anontanian'ireo mpanao gazety reo rehefa miakatra ohatr'ireny raha miseho le mpanontany eo mivalinao le fanontanian'le mpanontany eo mivalinao izy no valinao matoa anao manaiky manaiky asainy eo a de ny valim-panontaniana avelinao zay fanontaniana apetrany de valinao misy kosa ny afatra afaka ataonao amin'ny mpona malagasy nge de hoe zao ny afatra lefaka mivahoaka fa tsy manoatra an'ireny ianao hoe de misy ohatrany hoe tena maranitra be zany de hoe manao kilalao-teny amin'ny politika fataotsika zany fa any anao iny tsy mety iny gasikarany teo alohanao a de tokony valinao izy valinao tsotra izy be deaibe ny fomba malinao azy be deaibe ny zavatra fanontaniana tokony valinao tsotra tamin'ny fanontaniany gasikara na mahakasika ny andriamatoa Ambravatomanga tokony tenenao fotsiny tsy fantatra ny momba azy de nangina de nilamina le izy betsaka fanananao nationalité frantsay na tsy fanananao tokony valinao tsotra hoe citoyen français na tsia fa tsy hoe antanina ianao hoe fantatra fantatrao fa Ralaimongo inona moa ny idirany Ralaimongo amin'ny citoyen français anao afatra anao pita aminao président tsy fanana ny olona rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra citoyen français ny olana mahazo manana an'izany daholy tsy lay 20 centimetatra tany am-posinao ny olana tsisy olana mihitsy n'zany nakely arany ny fananana zom-pirenena frantsay na zom-pirenena vahiny hafa tsy manana olana am'zany ny vahoaka malagasy tsy manana olana am'zany tsika diso ny fitenenanao fa etsy amin'ny 50 kilometra de efa tsy mahafantatra momba ny nationalité zany ny vahoaka diso zany tany amin'ny 1000 kilometra tany hoany zay tany Etoiliara tany mahafantatra tsara an'zany resaka ao zany ny any amin'ny 1000 kilometra na etsy amin'ny 500 kilometra etsy fianaratsoa aza de mahafantatra tsara fa diso be ny fitenenanao hoe de tena hoe 50 kilometra de efa tsy malala fa nga de vendranao ohatran'iza ny firenenao ny vahoaka malagasy
de tsy amy 50 kilometra de tsy ahafantatra mo mandrarahana so-pirenena malagasy fa na ny olona any ambanivohitra be ngeny niady tamin'ny 1947 zany olona tany ambanivohitra be zany nahafantatra n'zany fitiavan-tanindrazana ny zo-pirenena malagasy nahatsapany zany souveraineté nationale zany disy be président zany teneninao zany e za tonga saina mihitsy tany Tuileries hoe ahoana ary ty 50 kilometra amin'ny président ty rehefa ela ny eritreritra ay 50 kilometra miara amin'ny sisin-dranomasina ny tiany tenenina ara ny any ray de tsy mahafantatra ny 50 kilometra miala amin'ny sisin-dranomasina fa averiko aminao président tsy lay 8 centimetra any aposinao no problème atsika tsy ny fanananao an'lay carte d'identité nationale frantsay no olana izay manko le 20 centimetra ny aposinao ataona anaty portefeuille tsy olana ny fanananao an'iny tsisy manana olana amin'iny fa rehefa miresaka refa ihany ianao de mba resahanay kosa hoe le 21-29-5 président no miteraka problème ao anao le 21-29-5 le A4 le namoahana an'le décret problème ao anao a tsy ho an'ny frantsay a tsy ho anay malagasy tsy manana problème am'zany zay satria namezany frantsay anao an'lay hoe naturalisation française anao io fa izay teny fo kely zay ny problème manao ao anatin'le izy tsy haiko loatra le avocat nantaninao aloha fa diso lalana ianao am'le avocat-nao fa mazava be le tanatin'le décret nomenanao hoe naturalisation française zay no azonao de tsy afaka hazavainao amina fomba hafa zany tsy manana problème aminao zay noho izany fa ianao no manana problème am'le A4 nanendrenanao io le 21-29-5 io le 8 centimetra tsisy problème fa anjaranao nge no miresaka amin'ny firenena frantsay anjaranao no miresaka amin'ny olona ny siniana azy ny prime ministre Emmanuel Vaz hoe totrany tsy mety raha ngaty teny nataonareo taty eo lazainareo fa naturalisation nazahoakasy nefa ny zange dadabeanay citoyen français any ianao manazava an'zany zany manko tsy tokony hidirany gasy zany ny fomba nazahoanao an'le izy hoe ahoana ny nazahoany azy dadanao ary tsy nananako ianao dalazainao fa dadabeanao ko efa tapaka teo amin'ny dadanao nge le fisitrahanao ny fandovana an'le izy normal be raha tsy mahame an'zany ny frantsay fa ny anjaranao de mandeha manontany any amin'ny frantsay mba hovay ty phrase ty na ianao moa efa mamoaka dictionnaire ihany de le dikan'le izy ao anaty dictionnaire le avoakanao le 10 millions manana resaky mifidy zany e iny mba hovaina de atao ve le naturalisation atao ve so-pirenena frantsay latsaka avy any an-danitra de zay ngeny de adikanao dray fotsiny anaty dictionnaire anao de atotanao be de be de aparitako ao de avy eny teneninao de revo anaty dictionnaire atsika fa zao ary ny dictionnaire eto amitsika tsy dictionnaire filaza azy président fa raky-bolana mba ahafantarany gasy anazy zany de raha zay nge tsisy mifamaly aminao tsony ataona anaty raky-bolana izy zany de hoe zao ny dikany naturalisation zany de so-pirenena frantsay ny latsaka avy any an-danitra de zay de tsisy hoe tsy nangataka ianao zany tsy naninona fa le izy aloha raha le dictionnaire frantsay ndray nyvakinao de mbola zay e nangataka ianao de nomena ka amitsika rehefa nangataka ianao de nomena ny article 42 veriny ianao ka rehefa very de very fa tsisy an'zany hoe veriny ana fa mbola zao ndray ary amy 45 ary zao ndray ary amy 40 tsisy an'zany fa ndebrebena saina gasy fotsiny zany fa veriny ianao zay ne tsy manana problème aminao fa teneninay aminao hoe mitedava vahaolana ianao ahafahanao mirotsaka mba hanananao an'lay so-pirenena malagasy fa ny olona tsy mizaka ny so-pirenena malagasy kosa aloha de tsy tokony hirotsaka ka rehefa tsy manana ianao de tsy mirotsaka zay ngeny anay zay nge tsy miteny aminao hoe maka maramila be de be hitehaka anao e fa nyteneninay aminao hoe atao manamboninahitra ambony tendrenao amin'ny sénateur olona manolo an'lay anankiray iny de iny atao lofolohan'ny loolona de am'izay fotoan'zay lay lehibe ny sénat mba milanja zavatra anankiroa sady lehibe ny administration izy milanja n'le grady de afaka mibaiko miaramila mety aharo anao am'le zo-pirenenanao fa ny zo-pirenenanao tsy ho azonao na hitehako daholy ary manamboninahitra rehetrarehetra rehefa narinao ohatran'io zay ny olanao atsika ka ninay ny famerenanao an'le izy de zay hoe tsy andro ny fampitahorana ntsony zao hoe mampitsangana miaramila be de be anao mitehaka anao zay manao hevitra de manana ny marina de tsy mila mpanohany zany tsy mila mpitehaka zany satria zay mieritreritra fa marina ny zavatra teneninay fa ny olona matahotra ny tsy manana ny fahamarinana no mitady mpidoka mpitehaka matahotra ny tsy aresy lahatra de
alohaaloha mpinatosika kely amin'ny tosika grady sy tehaka eo ny miaramila de natao hoan'ny vahoaka sy mifananana ary natao hiaro ny androm-panjakana fa tsy natao hiaro ny politika ny filoham-pirenena ary tsy ampidilina fiandany tsy miandany amina resaka politika mihitsiny tsy mitsizy mihitsy zany hoe zavatra hoe faneho-kevitra politika ohatra reny de misy miaramila mitehaka joery sy tsy manina nge mijery eo tsy sorany fa izay le izy neutralité tokony tazomy miaramila foana raha misy tady anongana le filoha de anjaranao miaro azy misy tady andrava le androm-panjakana de anjaranao miaro azy zany ekeko zany tandrokarony voziny ianao ekeny zany iaro ny vahoaka sy mifanana ianao ekeny zany fa tsy miaro ny hevitra politika ianao tsisy an'zany na ny mpomba ny fitondrana na izay mpanohatra de samy maneho hevitra politika tokony tsy andaniny ny mpitandro ny filaminany zany ary ny fanehoana hevitra politika amin'ny fanoherana de manohatra zay miteny ny zavatra rehetrarehetra zay tsy vita ny filoham-pirenena nefa tokony ataony tsy anjaran'ny mpanohatra milaza zay zava-bitanao fa raha ny zavatra tsy vitanao nefa tokony ataonao no tanysaina eto angambana ataoko hoe mbolana raha tsy vita tsy vita misy zavatra be dehibe na atomboka ao tsy nataonao hatramin'ny farany tsy vitanao hatramin'ny androany tapotra mandanao mbola tsy vita tsy tena raha hitanisan'zany koa zay a tena tsy ampy ny fotoana tsy ampy ny fotoana zay ary moa zany mba miandry an'le hoe anao mitokana hoe tsy ampy ny fotoana hitokananao zavatra efa maro zao no tsy nitokana androany koa anao mbola tsy nitokana tsy fantatra hoe roviny anao vao hitokana zany salany le tokony hitokanana lay tenen'lay solom-bavim-bahoaka hoe farafakeliny telo isan'andro nitokanana de tsy ampy ny fotoana am 2023 efa lasa lavitra be ty mbola tsy hitany ihany zany zay nitokanana ka le izy a aza atao resaka vavy ohatr' zany fotsiny tsony farany faniry de tena mba tsy arotsy mihitsy ny ty tsy tokony mihitsy ny filoham-pirenena apiditra ny zanany amin'ny raharaha-pirenena zana anohitra ny olona rehetrarehetra zay niteniteny momba ny zanany teo amin'ny raharaha-pirenena satria tsy tiako zany hoe raha ny zanany mianatra petraka tsara ry Suisse ary de misy mitsikilo ry ambony tamboho de misy mitsikera amin'ny fiainany manokana sy ny anana rehetrarehetra tsy mety zany ka ianao filoham-pirenena aza mapiditra ny raharahany zanako ao amin'ny raharaha-pirenena zakaony ianao fa efa nataonao fa ny zanako aza ampidirinao amin'ny resaka ohatran'io fa manjary a simba no avin'le ankizy de manjary hitanao fa misy problème mibaka aty a de lasa ny zanakao no ataon'olo lanina voalohany ianao tsy nanteny hoe nazo très bien le mention très bien le zanakao de lasa tonga le gasy aty de hoe ny anay zany ampijaliana tsisy jiro ohatr'zao manala baka ahoana reny tamin'ny 26 juin fenjiry eny tanina renina nefa ny izao tsisy jiro akory ny any amin'ny toerana nalan'ny ankizinay baka tena matoa zany ny filoham-pirenena manana safidy any andafy any ny fampianarana tsara ratsy tsisy fotony zany neto nefa nanao filoham-pirenena eto filoham-pirenena eto ianao de teny tokony anana soa ohatra zany zanako hoe ampianaranao any andafy de raisinao reare ny fampianarana ianao ny filohan'ny republika eto ianao no manao ny fampianarana eto zany tsisy fotony zany ny fampianarana eto matoa tsy ahafahany zanako mianatra eto tsy ahafahana mandrofahaizana eto zay tsy mahagaga raha ohatra ny manampahaizana gasy tsy raha rahinao tokoa fa de anafaranao manampahaizana vazaha ny tantana jirama zany manahirana aminao président tena foly fotoana fa raha hoe resaka atao aminao koa de tsy ho vita mihitsy amin'ny zavatra tsy mety ataonao sy ny fampanantenana-pokata ataonao tsy ampy mihitsy ny fotoana na mbola embolana ary tsika iretsaka eto fa tsy anjaranay averiko tsy anjaranay no mitondra fanjakana ka hitanisany zava-bitanareo fa raha hitanisany zava-bitanareo tsy hitako zay antsaina satria voatenenina androany de mirodana rapitso mandehany ianao président etsy amin'ny hôpitaly manara-penitra etsy andotam-penaka de ho hitanao ny asa nataon'le entrepreneur nanao an'io amin'ny fampiteny am'izao alohan'ny itenenana hoe manara-penitra mandehany eo aloha fa tena fampitehana manara-penitra anao de izay zavatra zany tena za tena miteny am'le filoham-pirenena ankehitriny hoe tena ampy zay ranga ampy fa ho anay aloha zany ny malagasy de tsy mila itsony a vahiny mitantana ny firenena nefa tsy manana zoam-pirenena malagasy rehefa tsy manana zoam-pirenena malagasy ny filoham-pirenena de nidikan'izay zanatany gasikara faharoa sady farany de teneniko aminao a fa marina daholo ny tenenina hoe ny filoham-pirenena tatsy ohatr' zao nareo ny obolanareo frantsay no milaza tsara le comparaison n'est pas raison ny fampitahana de tsy manamarina ny zavatra lazainao noho izany raha misy filoham-pirenena be dehibe tany nanana zoam-pirenena zao mitondra an'izany teo aloha teto Madagasikara izany no tsy ekenay nge efa tsy ekenay tso zavatra tsy mety zany ho tohizana tsy ekenay zay le izy zay tsy mitenenao tsy nisy zany fa tsy ekenay tsony
ny tondrana olona tsy mizaka zom-pirenena malagasy ny firenena malagasy tsy ekena intsony zany izahay malagasy tsy natao anaraka ny zava-dratsy ataony any ivelany ny any velany ve milasa ny lahy mivady mivavy sy mivavy mivady de velonao fa anaiky an'izany ve zay satria ataon'ny olona any satria ny tany mandroso manao an'izany aloha zay iembotra tsy maninona raha ny tsy fanarahana an'izany fa ny anay de tsotra ny teninay tsy misy olona na malagasy izy na vazaha ka tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy mitondra ny ty tany ty tsony zay de hiady am'izany ary tsy anaiky an'izany tsotra ny teninay aminao makay anao nationalité malagasy raha te hiverina hitondra ny tany sy ny fanjakana de manao veloma finaritra anareo fa misaotra fa foy de foy ny fotoana androany nefa tsy nanaiky mihitsy ny aloha androany raha tsy teny azo tena ampoka faniry tena avy tany alavitra tany fa tena za tena le di tany nafinaritra nahafantarana zavatra maro ary tena inkeo tena mifandarana manaraka hitondrantsika anatra fa tena mijaly le malagasy mijaly ary tsy vitany hoe mijaly fotsiny fa tena voafitaka ary mbola ezahana ho fitahana de zay zany ny tena tsy ekena le fanoizana n'izay famitahana zay le fanoizana le famitehana le firenena tena oka kosa ajanona am'izay de manao veloma finaritra nareo mpanaraka eny ary zay misy mola izy satria ny vaovao moa tena miazakazaka be isan'andro anandro ny vaovaontsika mbola tokony tena an'le aiza ho aiza le université maty le ataon'ny sesesy am'izao fotoan'izao tsy afaka nyresaka an'izay tsika tokony resaky tsika an'lay fikasana amono ny mpitarika ny syndicat eny vonikinapo tsy afaka nyresaky tsika satria le fotoana foy de foy tokony resaky tsika hoe aiza ho aiza moa zany zao le autoroute zay hoe tsy maintsy vita alohan'ny farantaona 20 kilometatra ozinga raha misekely tsy afaka nyresaka tsika satria manakoresantsika de tokony resaka koa tsika fanotorana tany eny tosy eny mampimenimeninandro dadaleba tsy mbola afaka nyresaka tsara tsika maro be ny zavatra resantsika ny avy amin'ny fianaratsoany manakambara momba n'le pôle urbain am'le tanàna vaovao any Ambatomena tsy afaka nyresaka tsika manam-baovao momba izany tsika asa tsy vita nareo daholo zany sady fampanantenana pokaty zao nareo mbola miresaka mammografie indray inona hoe amin'ny cancer-nanono mena inona moa fitaovana sinsisy satria ve maro anisan'ny vehivavy de te hikôtikôty vehivavy indray any amin'ny fifidianana de fantatra fa anisan'ny manelingelina ny renim-pianakaviana ity resaka hoe homamiadanono ity de andraikitry ny fitondram-panjakana faran'izay bitika any eno mamatsy fitaovana raha toka ilaina any aminatiny reny hôpitaly reny ary ny hôpitaly be de feno fitaovana nentin'ny fitondrana amin'ny fandimby fa tsy hoe mirakla kely nentin'ny ramose zany tsy zany le izy fa le faiza mitondra ozy izy ada zay tena petrao tsara le izy fa tena mba ampy zay etsika mitodika amin'ny vahoaka tena mila misaina tsara tsika efa kaiky mifividianana 1.7 tapitrisa ny isan'ny lisitry mpifidy hitany seni ao mbola anaovana resaka zany amin'ny manaraka zany fa de avelantsika eo aloha ny amin'iny farany de farany ho anareo any ampitan-dranomasina any azadinoina ny fotoana rahampitso 20 jolay alefa ny faly eto amintsika eto io le izy am'roa tolakandro ny fotoana iarana ny filoha Marc Ravalomanana na ny Frantsa zany ao amin'ny Le Voilier enina route de Loge Saint-Germain les Arpajons 91 180 zay zany le toerana Le Voilier sur route de Loge Saint-Germain les Arpajons 91 180 na 91 000 180 ty resaka département moa resahana anatin'ity zany de azadino zahay fa fotoan-dehibe misy ny arahana amin'ny filoha rapitso raha tsy afaka sika moa zany satria misy voatery amin'ny adidy amanandraikitra na nisy lasa ny ala sasatra de ilazalazao ny namana zany fa fotoan-dehibe rapitso eo amin'ny malagasy any ampitan-dranomasina sy ny filoha Marc Ravalomanana de anaovana kopakopa-tanana sahady ianareo zay efa mandamo mafandara-potoana rapitso satria tena zava-dehibe ny fionana amin'ny filoha Marc Ravalomanana zany zay ara fa de mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra sary de satry hoe lavalava ny fotoana resahana iada mbola betsaka ny zavatra ho tateriny amintsika fa eo amin'le hoe namana marobe ihany-ko amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy maintsy no ajaintsika mifandara-potoana fa de hoan'ny herinandro manaraka indray zany tsika sady efa manisa ihany tsika satria 10 andro mahery kely sisa faran'izay bitika sisa de efa tsy otsony raha misekely de zay ny rehetrarehetra zany raha irotsaka eny ka eo mihitsy izy ange mbola be calcul be eo izy aloha zany
fa ny zava-misy aloha zany de efa tsy maintsy hiverina olo-pirenena ho iny olona iny ary rehefa miverina olo-pirenena izy a de miverina ato amin'ny teny le ministra atsika hoe tsisy ambony lalàna zany de ampiaritsika daholo ny lalàna ho an'izay tsy nanara-dalàna teto na le nyteny iny aza fa de zay aloha amin'ny androany fa de amin'ny manaraka indray tsika mame fotoana de sorana ifaly sy josoany araka amintsika teo amin'ny lafiny teknika de veloma hiada.